Saotran'Andriamanitra isika noho ny nanomezany herinandro vaovao indray amin'izao alatsinainy izao ary dia anterina ny arabo ambampirarintso ho antsika mianakavy na eto an-toerana na ny any ivelany satria izany araba izany dia midika ho fifamatorana sy fifandraisana akaiky eo amin'ny miara-manonja MBS Radio Matin sy eo aminareo miaino ny onjapeo sy manaraka amin'ny fahitalavitra ary manaraka ihany koa amin'ny alalan'ny tambazotra serasera izay manaparitaka an'izany feo sy ny sary izany. Iaraketintsika mandritra ny ora roa mahery tahaka ny mahazatra ary ao anatin'izany no hitondrana ny famakafakana, ny fanehoan-kevitra sy ny vaovao maro samihafa ihany koa izay omena antsika ary ianareo moa ao anatin'izay dia miaino, mijery, mamakafaka ary mandinika tsara manoloana ny zavamisy satria izay no ananana ny saina. Nomen'Andriamanitra ny saina mba ahafahana izany mandinika fa tsy anaovana hoe hitsin-dalana, mba tsy anaovana ny fandraisana ambolony na hoe ihany koa mety tafajabaka isika amin'ny atao hoe fanampatabazana isan-karazany amin'ny fanomezana zavatra mety mandalo ihany fa tsy mitondra soa maharitra, mety hoe misy vokany eo ireny fanambatambazana sy ireny atao hoe fanirahana etsy sy aroa ireny ataon'ny sasany fa tsy mitondra soa maharitra ho an'ny tena sy ho an'ny taranaka faramandimby izany ka izay no tsy maintsy ny andiniana tsara mihitsy manoloana ny toe-javamisy amin'izao fotoan'izao eo amin'ny fiainan'ny malagasy sy eo amin'ny fiainan'ny Madagasikara. Toy ny mahazatra dia eo ireo namana izay mbola ifandimby eo zany ho avy eo ny namana Faniry Razafy Manatany, ho avy eo ihany koa ny mpisehatra maro samihafa fa dia ho hitantsika eo ny fivoarany. Fa mialohan'ny tena hidirantsika amin'ny ataontsika hoe famakafakana dia omenanao aloha ny atao hoe vaovao tena anisan'ny songadina zany tao anatin'ny 7 ora nandritra ny faran'ny herinandro iny ihany koa. Ny filohan'ny nasionaly tiako Madagasikara sy ny filohan'ny rotobem-panoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara naneny RMDM zany Andriamatoa Marc Ravalomanana miaraka amin'ny delegasiona izay anotarehany dia any amin'iny atsimo atsinanana iny. Ary izany dia izany dia natao indrindra hijerena ny zavamisy satria samy malagasy isika, samy malagasy ary maro ny faritra izay nandalovan'ny siklôna Batsoray ary nitondra faisana tokoa imananjary zany dia nisy mipotika tanteraka mihitsy amin'ny akapobeny zany ka tsy mandry andro tsy mandry alina ny mpiray tandrazana ary anisan'izany ny filoha Marc Ravalomanana dia nandeha tany izy nijery ny zavamisy ary tsy hoe mijery fotsiny fa tena hoe mahita ny zavatra miseho zany ary ao anatin'izany no hitondrana aloha ny fampaherezana amin'ny mahasamy mpiray tandrazana izy ray aman-dreny dia zava-dehibe tokoa izay ary eo ihany koa ny tadiavana ny fomba rehetra mba entina anampiana zany ny amin'ny hoe anarenana ny simba dia tsy vitan'izay fa eo ny hoe fiarahana tamin'ireo sehatra maro samihafa tany an-toerana raha tsy resaka fa tsy mananjary isika dia teo ny tily sy ny mpanazava, teo ny fokon'olona sy ny hoe tsy akanavake fa dia hoe miara-ny entana satria zava-dehibe aloha le hoe fifanampiana eo amin'ny samy malagasy. Etsy an-daniny anefa dia misy ny manao ny lalandrinina fifanampiana sy fanomezan-tanana amin'ny samy malagasy no atao fa nen'ny sasany zavatra hafa no ao an-tsainy ka dia nalefa ndray, misy olona ndray, ny rahana ndray anao hoe sotasota mihitsy raha izay no azo ilazana azy satria mpiray tandrazana no vonjena dia etsy an-daniny etsy misy mandrava an'izany ka na dia mpitandro ny filaminana ara tena atao hoe laza mihitsy fa hoe iny ty banderolina no entin'ny sasany nefa ny etsy akilany ny tily sy ny mpanazava dia nanao ny asa fanarenana sy ny asa fifanampiana izany. Ndeha aloha rahantsika ny
sary sy ny feo mirakitra an'izay a dia avy eo hotoizantsika ny famakavakana momba nyity resaka mananjary ety aloha, zany hoe ny nandalovan'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation nantarihany tany Mananjary, ary eo ihany koa zany lay izay fisehoan-javatra izay mampalahelo izay nataon'ny sasany izay vaovao nangon'ny Germain Nomenjanahary, mpanao gazetiny MBS izay tany antoerana. Ndeha rahantsika. Anisan'ny antondian'ny filoha Marc Ravalomanana iny ary ny fandaram-potoana moa maro de maro ny natrehana zany tany Mananjary izay andehanan'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation notarihany, ary tao anatin'izay ihany koa no nahitana hoe manana ny anjara toerany lehibe ny fiangonana zany, ary ao atoerana misy ny FJKM dia kazava loatra fa niona tamin'ny tao antoerana ihany koa zany tamin'izy hoe tompona ndraikitra maro isan-karazany teo anivony FJKM tao Mananjary tao ny président Marc Ravalomanana, satria zava-dehibe mihitsy izany ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny olo-pirenena isan-karazany, ny asan'ny rafitra isan-karazany ihany koa izay mahatsampy ny mahazava-dehibe ny famatina amin'izao fotoana izao. Ka ndeha aloha zany ho arahantsika ilay tao amin'ny FJKM tao Mananjary, dia avy eo toizantsika ny famakavakana. Anisan'ny antondian'ny filoha Marc Ravalomanana eto Mananjary ny fionana eo amin'ny birao foibe ny FJKM izay notarihin'ny filoha Irako Andriamazosoa eto Mananjary. Raha amonjy fotoana io anefa izy ny ariva teo dia toy izao ny fitsenana nataon'ny vahoakany Mananjary azy tena amin'ny lalana izay nolalovany. Tsy afaka naifika ireto vahoaka fa tsy maintsy nivoaka ny fiarany tondra azy ny filoha Marc Ravalomanana. Velona vetrano ny antsoantso vonjeo izahay dada. Tena malalanareo mihitsy aho hoe zao vao tonga aty fa tsy afaka ny lalana satria tsetsina be, dia tonga aty aho hiasa hiaraka amin'ireo mpamaty vola, ireo mpanampy anareo reo, ny PAM, ny UNICEF, ny tina rehetrarehetra, fa tsy maintsy vonjena fa za matava tsy maintsy vonjena ianareo. Ny azo moramora ny fiangonana FJKM Mananjary ny fiara izay nitondra ny filoha Marc Ravalomanana nanaraka azy hatrany ireto vahoaka marobe hatreo atokotany-piangonana. Efa niandry ny filoha Marc Ravalomanana teto ny birao foibe ny FJKM ary dia nirosona ny fotoam-pivavahana. Nitondra teny fampahirezana ny filohan'ny FJKM ka nambarana nandritra izany fa fotoana tokony ijoroany ny kristiana ny fotoana tahaka izao. Nandritra izany kosa no nilazany ny filoha Marc Ravalomanana fa ilaina ny fandraisana andraikitra aingana momba ny olana ara-tsakafo izay hatrehany vahoaka eto Mananjary. Zava-dehibe hoy izy ny fandraisana andraikitra ataon'ny fiangonana amin'izany. Herinandro tsy mihinan-kanina, herinandro olona malalaka ao anatin'izao tsy mihinan-kanina, efa misy olona vapaina fotsiny hoe malalaka teo. Zay zany tiako hazavaina hoe tokony resaka aingana miaraka amin'ny sarotsika, dia miaraka amin'ny birao amin'ny PAM, dia miaraka fitondra fanjakana na ireo amin'ny sakafo olo tena maika izao dia zao fatsakan-tanàna fa zareo misy matazana tsy mihinan-kanina reo tena tsisy sisa reo zay zany ty resaka président ahoana tokony ataontsika tena tokony atao resana aingana PAM fa misetsika atao miaraka aminao Nisy avy hatrany ny fivoriana izay nandraisana fanapahan-kevitra taorian'io. Tsy niala teto antokotany-piangonana kosa ny vahoaka fa niandry any filoha Marc Ravalomanana. Ao anatin'ny fikaroham-baolana izahay hoy ny fanazavany, nefa nisy ny fifampiresahana tamin'ny PAM sy ireo mpiara-miombonantoka izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana mba entina anampina ny vahoaka sahirana eto Mananjary izao. Zay le zavatra nisy eo zany tamin'ny hoe
tao amin'ny FCKM tao Manan-jary tao ary ny rahantsika nanaraka teo ny nambaran'ny président Marc Ravalomanana amin'ny hoe misy olona ne eto Madagasikara eto efa bataina fotsiny satria tsy mihinan-kanina tsy ampy sakafo na inona aloha zavatra tenenina aloha dia miara-miaiky ny rehetra fa tsy misy firenena mandeha zany raha ohatra ka tsy mihinan-kanina ny olona ao aminy. Tsy misy an'izany hoe fandrosoana zany raha ohatra ka tsy misy ny sakafo hohanina ilay vahoaka malagasy ary efa naverimberina foana hoe amin'ny fomba ahoana moa no ahafahana manatratra ny arikarena izay misy taremarika tononina hoe zao no enjehana zao no tratrarina sisa na 200 na 300 na 400 kanefa ny vahoaka ao anatin'ilay firenena dia vahoaka tsy mihinan-kanina fa dia tena hoe tsy misy atokona ary na misy aza dia efa mihinan-kinam-pona ny maro amin'izao fotoan'izao ary ny ao anivon'ny mpitondra ihany tompon'andraikitra ao amin'ny fitondrana ihany no miteny hoe efa tena misy hoe mihinan-tsy fihinany mihitsy ilay vahoaka ary marina io amin'izao fotoana izao zavatra mbola tsy nohanina hatramin'izay lasa hohanina ilay vahoaka malagasy ka io zany ny tsara petraka mazava tsara hoe le resaka sakafo io dia tena zava-dehibe satria sakafo egalina aina rehefa tsy mihinan-kanina ianao dia fahafatesana amin'ny andro ianao fa le fotoana fatesana fotsiny no tsy fantatra ny sasany mety hoe aingakaingana ny sasany mbola elaela arakarak'ilay zavatra miseho io ka akoatra ny kere zany taorianany nandalovan'ny cyclone dia mipetraka mazava tsara mihitsy zany zao le hoe tsy fahampiny ny sakafo dia vokatra ny sy fahampi-tsakafo dia tsy ampiery le malagasy rehefa tsy ampiery dia tsy afaka miasa dia tsy afaka manao ny fampandrosoana zay zany le tena fipetrany ary ny président Marc Ravalomanana moa tonga dia mametraka solution ary tsy vitany hoe mametraka solution fa avy hatrany dia hoe vahaolana azo ampiarina no tenenina eo moa zany ny fiangonana raha ny resaka hoe FJKM moa zany tao Mananjary tompon'andraikitra voalohany ny FJKM no tao dia zava-dehibe ao anatin'izay le hoe fiara-miasa tena hoe ahitana vokany izay ny tanjona ao anatin'le izy ary io tsy hoe kristianina ihany fa rehefa hoe malagasy misy kristianina fa rehefa hoe malagasy hiaran'ilay fahavoazana dia hoe ampiana izany ary izay no hoe tsy misy mahavidy ain'olombelona fa tsy maintsy ny ain'olombelona aloha zany no tsy maintsy karakaraina voalohany satria miankina amin'izay ny toyan'ny raharaha rehetrarehetra dia teo zao nisy fitenenana hoe tonga dia efa jerena ny fiara-miasa amin'ny PAM izany PAM zany tompoko dia programa ara-tsakafo maneran-tany izany PAM izay asapan-draharaha lehibe anankiray ao anivon'ny firenena mikambana ny PAM dia efa nanao ny atao hoe ny andraikiny izay atandrify azy hatramin'izay ary ny PAM dia spesialista amin'ny resaka ara-sakafo satria izay no andraikiny izay ary tsy hoe Madagasikara rery akory no esany fa firenena maro maneran-tany fa izany hoe PAM zany izay fikambanany resam-pirenena ngeza be ao anatin'ny firenena mikambana dia tsy atory voanjodiana amin'ny resaka fanampiana ara-sakafo amin'ny toejavatra takan'izao ary efa niasa nandritra ny fotoana maro teto Madagasikara ny PAM izany ary nambaran'ny président Ravalomanana teo hoe afaka mety tsara mihitsy izay hoe fiara-miasa amin'ny PAM izay ny tia nambara dia ny hoe samy mandray ny tandrifiny ny tsirairay rehefa mahatsiaro zany ianao hoe malagasy amin'izao vona izao rehefa vona takan'izao ane tsy tokony hipetraka mihitsy hoe reto fireakevitra zao na reto fireakevitra izao fa nga io hanohanana sy tsy fahampi-tsakafo anga mifidy io tsy mifidy io ny fandravanana ataon'ny cyclone nga mifidy fa zay tratra aloha dia tratran'izay fahavoazana izay fa manoloana an'izay toezavatra zay anefa ny mahagaga sy mahatalanjona zany amin'ny raharaha eto Madagasikara misy ny fanomezan-tanana ary tena hoe misy malagasy izay
tena hoe mandeha ankitsy-po zay mihitsy le teny malagasy mandeha ankitsy-po amin'ny hoe fifanampiana zany a ny fanarenana ary io tsy atao hoe kabary ambony vavahady fotsiny io na hoe tenitenenina etseroa fotsiny fa tena hoe tena atao a araka ny tokony izy misy manao an'izay fa etsenaniny etsy a de misy amin'ny manatsatso misy a ny atao hoe mbola mametraka foana ny resaka tsy fitoviana na tsy fitovikevitra ara-politika sosofana politika foana le satria ny sasany angamba efa marary an-doha mihitsy hoe raha vao resaka hoe tiako Madagasikara RMDM resaka hoe Marc Ravalomanana de efa marary ny an-doha any sasany hoe zao ndray nefa olona hitondra fanampiana ho an'ny mpiarabelona satria samy malagasy isika mianakavy dia zavatra hafa mihitsy no eritreretin'ny sasany ary eo zany no tena manahirana amin'izy satria rehefa toe-javatra tahaka an'izao de tsy maintsy isika malagasy aloha no mifametanana mifanampy dia hitany avy any velany zay tena mirahina le malagasy tena vonina le malagasy hiatrika an'lizy dia fanampiana no entiny avy any velany sy fiara-miasa fa ny toe-javatra ane izay miseho eto amintsika taka an'ireny hoe mandeha zao président Marc Ravalomanana de sakanana nandeha kalaza anniversaire de reny hitantsika reny sakoroka be de zao ndray tany mananjary dia nainona zavatra maro samihafa mbola misy moa ny fandaminana tsara ny akon'izany vaovao zany homany ny teknisianina sy ny mpanao gazety tonivony MBS mba ahafahantsika tsara zany maraka tsara le zavamisy dia anjarantsika no mijery amin'izay fotoan'izay hoe fa inona marina raha ny tian'ny sasany ho atao eto amin'ity fireneny ity inona ny tiana atao eto amin'ity firenena malagasy ity zany satria miloza misy efa mandeha ny fanomezan-tanana maro samihafa na ny fiangonana na ny fikambanana isan-karazany na ny atoko politika misy fikambanana tsy misy idirana politika mihitsy fa fikambanana tsotra fotsiny amin'izao dia manao tolo-tanana misy olo-tsotra misy karazan'olona maro karazana fikambanana maro manao tolo-tanana manampy zany ny malagasy piraitan-drazana fa etsenaniny etsy dia misy atao hoe manao zay tsy isiny zany rehefa hoe firiakevitra tsy mitovy amin'ny firiakevitra ry zareo zany le olona magaga de zao le tonga de le fotikevitra politika foana no hitan'ny sasany fa tsy hitany lay fahoriana mahazo ny piraitan'ny razana etsy zay zany le tena mahagaga mihitsy hoe inona ve ny anaran'izany virus ve zany sa inona ny koronary ty fa tsy hita zay anaovana azy de ohatra misy virus vaovao ndray zany hoe raha vao mahita ny firehana tahaka an'izao de tonga de ataovy zao karamaina ny sinsisa de mandefa atao alefa mibanderole de hoe ajanony any io sinsisa de indray dia mbola ho avy eo moa ny fanazavana sy ny tatim-baovao entin'ny namana zay nandeha tany mananjary tany ahitantsika azy tsara mihitsy hoe ohatran'izany ny zavatra misy eto Madagasikara ka ny tiany tenenina de ny hoe ny fampandrosoana sy ny famonjena amin'ny mpiarabelona dia tsy tokony mihitsy hoe ijerena ny lafikevitra zao na ijerena ny lafikevitra zao raha misy olona maty ve eo de ndeha ho antanina hoe raha misy mamonjy de hoe inona ny fotikevitra arahanao fotikevitra zao sa fotikevitra zao fotikevitra politika sy fotikevitra zao tratrany vona aloha le olona de vonjeo izy zay le izy misy aloha ny fahatapahan-dalana hoe ohatra hoe misy zavatra managatsakana ny lalana de sory ohatra misy en'ireny hazo be reny ary betsaka ny hazo tapaka tany mananjary tany ary tsy hoe hazo kely fa misy lehibebe ihany dia efa firy andro tateo aorianany nandalova mibajy iray mbola mibahandalana eny ilay izy dia misy ny fanomezan-tanana zany izay natao dia
danao an'ilay asa fanarenana sy fanampiana tao anatin'ny izay. Rehefa ohatra moa miala ireo atao hoe sakatsakana eny amin'ny lalana zany, iza mahazo tombontsoa? Tsy ny vahoaka ihany, ny vahoaka no mahazo tombontsoa, tsy misy hoe vahoaka ny ihany io, vahoaka ny ihany fa vahoaka malagasy ny anaran'izay. Ka rehefa hoe ao anatin'izay vona voajanahary zay zany dia mipetraka tsara ny resaka fifanampiana sy ny fifanohanana manoloana n'ilay fahavoazana. Zao zany zao misy cyclone raindray, de ahoana zany? Misy cyclone raindray zao, lasy ana de lasy Batsoray, de misy raindray efa mananotaninao 570 kilometatra ao atsimon'ny Antala no misy azy, Domako, zany ndray le cyclone vaovao. Dia izy io zany dia manatona ny Madagasikara ihany, ary raha pitso talaty zany vinavina ny resaka eto. Satria tsy mahafantatra ny zay Andriamanitra moa no manao ny resaka hoe ara-boajanahary mazava be zany, tsy adikevitra zany fa vinavina no atao, ka ny hoe vinavina de mba hafahana miomana. De hoe vinavinaina hiditra tany eo anelanela ny Antala Sainte-Marie, ary eo amin'ny 570 kilometatra atsinanan'ny Antala isika teo zany no misy an'ity rivo-doza Domako ity tempête tropicale modérée aloha zany izy hatreto, dia eo amin'ny 380 kilometatra isan'ora ny rivotra zany, ary ny rafale izay hoetiny dia eo amin'ny 870 kilometatra isan'ora. Dia tsy maintsy miomana zany ireo faritra efa nazo amin'ny filazana loza aloha, fa dikan'izay de misy orambe indray zany hiaraka amin'io rivo-doza io, ary eto moa zany misy foana ny fifanohanana hoe courage foana amin'ny fiomanana, satria zay ny tena zavatra lehibe zany. Ary ny hoe ny faritra miloko maitso mahazo mifanairana, de ao zany faritra Sava mazava loatra satria ny avaratra any izy io, de Dianako, de Analanjirofo, de ny distriktan'ny Toamasina voalohany, distriktan'ny Toamasina faharoa dia Vohibinany. Zay zany ny vaovao momba ny toetrandro zay tsara ho fantatsika ihany, de hitatsika amin'izany le izy. Lasy ana tondra rambe teto Antananarivo de tena niodikodina mihitsy ny nanaovany azy. Tonga Batsoray dia faritra maro no mipotehany, anisan'izany Mananjary, anisan'izany ny Nosvarika sy ny toerana maro samihafa. Dia ny eo tsy voarina tonga ndray ty, iza ndray io i Domako, ary teo anelanela ny ty Domako sy iza moa le teo iny Batsoray de nisy anankiray fa nanjavona Cliff, mbola nisy an'izay mbola nisy Cliff teo, tsisy resaka, tsisy idirany Jimmy Cliff mihitsy io akory, fa tena hoe resaka cyclone le izy. Fa ndraindray koa tsika mantsy ohatra mandraindray atendra zany de hoe inona zany tsy maraky n'iny, arao foana ilay vaovao. Nisy Cliff talohan'ny Domako fa tsy nahavanona le izy, ary izy io moa zany le anarana ho ny firenena ty atsinanan'ny Afrika ty amin'ny ranomasina Indiana ty zany no manome an'le anarana. Dia le Cliff zany zao i Madagasikara nanome an'le anarana, asa hoe Madagasikara nanome an'le anarana de tsisy fetraka any taty ve sa ahoana aloha? Fa i Domako zany de firenena hafa ndray no manome ny anarany izany, fa na zany na zany no tena zava-dehibe de hoe mila miomana foana isika. Ka hita amin'izany zany le izy, le loza ny eo lasa de ny eo tonga, ny eo lasa de ny eo tonga, ny eo tsy tafarina de ny eo tonga ndray. De zany ve de mbola sina ihany hoe mbola sembatsembanina tsy sembatsembanina roa izay mitondra fifanampiana ho an'ny malagasy, izay mitondra fanarenana ho an'ny praitandrazana, fa inona fotsiny dikan'ny fihavanana. Fa nga reny tenitenenina fotsiny zay sotoavina malagasy, reny eny tsy tenitenenina fotsiny, ary matony tolo efa nametraka tsara an'izay dia misy dikany. Fa tsy enao aty amin'ny arina be aty no hoe mahita an'izao zao hoe olona mitondra fanampiana zao, olona manampy mipraitanindrazana zao, de ho sembatsembaninao amin'ny resaka firehana politika izay atao hoe
tsy mitondra soa raha ohatra ka entina ny elingelenana ny hafa sy hoentina anakanana ny fanampiana ny mpiarabelona ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Zay zany mila apetraka tsara mihitsy hoe mila saina tsara isika, mila mandinika tsara fa manoloana ny toejava misy nen'ny sasany resaka olona ny tonga ao andohany, resaka problema manokany ihany no tonga ao andohany, de tsy afaka mihitsy zany hoe tena mba isaina tsara satria resaka loza ilay izy. Any ivelany ihany ane re olona betsaka ny loza mitranga, ohatra zao hoe tsunami zany orohorontany any ambanin'ny ranomasina any zany de manosika an'le ranomasina hiakatra ety tanety ety. Fa rehefa nitranga ny vonanga misy hoe afreakevitra le mpitondra teo aloha reo fa velao ao na hoe anna fa tonga de miaraka namonjy daholo zany zay afaka namonjy zany. Ohatran'izany koa reny resaka ahitany sy ny fahavoazana tamin'ny fotoanandro ny tany Somalia, tany Etiopia sy sisy reny. Zao tontolo zao mihitsy ny niara-netana namonjy namoronan'ry Jackson Hira mihitsy tamin'ireny, zany hoe fifanampiana rehefa loza raha voajanahary, rehefa hoe fahavoazana de ilaina ny fanampiana. Fa tsy resaka kely ampipo kely tsisy anny ery de hoe inony entiny anelingelenana an'ilay asa zany izay atao eo amin'izay hoe famonjena ny mpiarabelon'izay. Verina kely tsika eo amin'le resaka hoe tsy fahampiana ara-tsakafo, tenen'ny président Marc Ravalomanana teo, le tao amin'ny fijikema tao Mananjara izy teo, ny amin'ny hoe misy olona tena bataina fotsiny, misy olona tena hoe fa malemy, tsy ampy sakafo, de mifanontaniana mipetraka hoe fa inona fotsiny no nataony ity fitondrana ity zany nandritra ny 3 taona efa nitsaka ny fahefa-taona zany tsika zao. Averina foana hoe tsy excuse mihitsy ny filazana fa misy loza voajanahary dia izany no niteraka ny tsy fahampiany sakafo, izany no niteraka an'izao sy izany no niteraka an'izao. Tsy mitombony zay satria raha ohatra ianao zany ka mahay mitantana tsara, tena ao aminao tsara ny atao hoe fitsinjovana ny mahasoa, ny mahasoa, ny fitsinjovana ny mahasoa ny malagasy sy ny mpiray-tanindrazana dia azo lazaina tsara mihitsy hoe tena eo lay fametrahana ny fisainana tena milamina tsara mihitsy, fikatsahana ny mahasoa, fikatsahana ny mety ho an'ny malagasy. Zay zany mila jerena tsara mihitsy ny momba an'izay. Fa tao anatiny izay fotoana nitondrany ny ity rezimy ity ny firenena malagasy zany, tao anatin'izay dia tsy possible hoy ny fiteny, tsy azo saina eritreretina hoe tsy ampy sakafo ny malagasy satria ny cyclone ny andro ratsy rehefa farany taona iny efa misy foana iny, tsy any mihitsy natao excuse. Fa raha ohatra ianao zany na intantana tsy tokony mitombona mihitsy zay hoe tsy ampy sakafo izay. Rehefa tsy ampy sakafo izy dia tsy ampy ihany koa ilay fiariana eo amin'ny resaka hoe fampandrosoana zany miainga any amin'ny isa-tokantrano. Izay zany no tena fipetraka ilay raharaha. Ka ty resaka hoe ampipo politika ty, ampipo politika izay tsy mitondra ny amin'ny tena mahasoa ny vahoaka fa ezan'izy hoe ampipo, resaka ampipo, resaka atao hoe zavatra efa tantara lasa tany aloha tany, de izay foana ny ao an-tsain'ny sasany. Ary eo koa zany mety misy hoe miaro an'le toerana, ka vao misy anna kely de efa taitay bombina ozy izy, iza moa le niteny an'izay député Rambo, hoe vao tonga any Mananjara ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation tarehany de efa misy taitay bombina sady atsy, misy amikoro inona ndray io zao ndray, nefa olona mitondra fanampiana amin'ny samy teratany malagasy ilay raharaha. Ka io zany mila saintsaintsika tsara ny momba an'izay. Tsy fite moa le hoe zatra ny lalandrinina kanefa dia mbola misy ny zatra ny lalandrinina amin'izao fotoana izao, kanefa efa tena hoe famonjena alerta
no zavatra misy. Fa akoatran'ny zay rehetrarehetra izay ihany koa zany tsy maintsy mbola rahantsika eo ihany ny momba ny fizotra ny raharaha zany amin'ny tele hoe famonjena ny samy malagasy ity manoloana ny loza izany. Fa anisan'ny nalatsiny indrindra anisan'ny tsy maintsy resantsika ihany koa amin'ny lafiny anankiray zany ity resaka hoe fikorotanana eo anivon'ny mpitondra fanjakana ity, zany hoe le fanjakana amin'ny akapobe mihitsy zany le mitondra amin'ny malagasy zao zany zao de ministera anankiroa zay ministera tena anisan'ny lehibe eto amin'ny firenena no tsy misy ministra tena hoe voatendry fa mbola ministra hafa na hoa tompona andraikitra hafa no tatana vonjomaika intérim. Ny eo amin'ny arena kibon-tany zany zao de mbola premier ministre aloha zany zao no teo aloha nandritra ny fotoana efa lavalava ihany zay fa efa ny arena kibon-tany zany ny resaka minina zany tsisy ministra fa premier ministre no miandraikitra zay zany hoe miandraikitra ny primature izy de eo ihany koa zany misahana ny ministera ny minina na ny arena kibon-tany. De io ndray zany zao fa nametra-pialana ny ministra Imbika izay sahana ny ministera ny fitsarana sy tahiry ny fitompo-kasepanjakana dia inona no zavatra mitranga mbola resaka intérim mandray na hoe fitantanana vonjomaika zany dia ministra hafa zany zay misahana ministera hafa no misahana vonjomaika ny ministera ny fitsarana. Dia ny anto moa zany efa fantatsika fa nisy wawawa be zany dia ny ministra Imbika ministra ny fitsarana teo aloha efa tsy nanatrika conseil des ministres tamin'ny farany teo de efa ozany beso maro hoe efa tsy tonga ho azy zany fa efa misy dikany lehibe zany sinsis de moa zany zao de hoe nametra-pialana izy ofisialy mihitsy izay de ministera ny fitsarana dia intérim mandray zany no iandraikitra an'izany ministera zany. De mahita an'izany isika mianakavy ny firenena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka amin'izao fotoana zao ny ary amin'ny laingony ery mihitsy no misy tsy fetezana ary le tsy fetezana tsy hoe avaty amin'ny sehatra ivelan'ny fitondrana satria mantsy tany aloha tany izako mahazatra raha vao misy zahatra am'seo de mpanohatra eo raha vao misy zavatra am'seo de timiny eo ny ao ambadika io raha vao misy zavatra am'seo de hoe ny RMDM ny ao ambadika io resy zao ny Barea tsy nanao kanina tsy manao mondial inona ny idiran'ny tim am'zany inona ny idiran'ny RMDM am'zany satria efa zatra hoe raha vao misy zavatra am'seo de hoe ny mpanohatra foana io fa ity ny ao anaty fanjakanao mihitsy no misavoritaka ankehitriny io no aprofo zany de misy ministra nametra pialana indray le ministera nefa de ministera goavana be eto tsy misy resaka mihitsy hoe ministera hoe maivamaivana de hoe ministera mavezabezatra rehefa samy ministera aloha de ministera so ndray misy mandray ambolony ray fa tsy zay ny tiana ho tenenina fa ny izany hoe ministera ny fitsarana izany de tena goavana be zany na tiatsika na tsy tiatsika na tiana na tsy tiana goavana be zany ao nefa nisy zavatra manahirana ka nitarika ny fametrana pialana ministra izay ny sahana an'ilay ministera ny fitsarana de mandinika isika fa maninona no miseho zany maninona no miseho zany zavatra zany manoloana ny fahasairana ny firenena am'izao fotoana zao zay zany le fanontaniana goavana ny tokony mifanohatra am'zany no misy zany hoe tsy misy ny wawawa tsy misy ny olana lamina tsara misy firaisakiana tsara dia izay no tokony ho izy tsy zany nefa no zavatra am'seo fa gidragidra atsika misy atao hoe fifamalina amina
eo aniva fahifanam-panatanteraka sy aty amin'ny olom-boafidy aty eo amin'ny sampanoana fitondrana daolo zany de tena miakatra ny feo ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay de ny vahoaka malagasy zany aty ivelany sy ny eo anivon'ny mpanaraka rehetra de gaga hoe inona ary ty fa maninona noatran'izany ny zavatra mitranga fa rehefa jerena koa le izy ohatrany tsy mahagaga ihany tsy mahagaga satria voka-javatra io voka-javatra io satria efatrany voalohany mihitsy vao mipetraka teo zany io fitondrana io dia efa hita mazava tsara hoe tsy miorina tsara ilay fitondrana zay no mahatonga an'io efatra ny ampiandohana mihitsy de efa tsy niorina tsara tsy mafy tsara ny fototra nandeha reny valim-pifidianana reny ene de nandeha fotsiny hoe azo raisina fa tsy mitombona azo raisina fa tsy mitombona sy ny sisa de eny ary de io zany andao andefa alao alefa ty fitondrana ty fa tsy mila korotana fa alao mba ilamina sy ny sisa efa tena hoe nandeha ny fotoana sy ny rehetrarehetra fa io fa aseho an'ilay vampitoana ateorina ny toetra raha satria maninona any am'le fototra mihitsy no vo any am'le fototra mihitsy ny vo zany dia io no vokany ary le izy manao randra-tariana inona ny tsy efa nyseho teto resaka panie garni resaka kapoka manara-penitra resaka bombo sisety resaka bedabe de zao zany zao de io ndray misy afera manahirana be zany dia mitarika zavatra marobe le izy de lasa hoe mametra-pialana ny minisitra zany nanoloana n'lay toedrara fa ny vokany manoloana n'ilay vahoaka malagasy ny vokany manoloana aty amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy dia voamaika tena manahirana lay loza voajanahary efa atrehana de niatsy amin'ny fahefana zay mitatana ny firenena misy tsy milamina tsy atao hoe misy fa tsy milamina mihitsy tsy milamina mihitsy dia akoatran'ny izay ihany koa ireo atao hoe hitsikitsika atao ivavahana moa zay moa le fomba fiteny malagasy zany dia tsy arak'izay tena andraikiny no ataony fa manao zavatra hafa nefa ny andraikitry ny mpanatanteraka ane de ninona fa fanatanterana programa mpanjakana de atao hoe programa mpanjakana dia programa hoentina anasoavana ny mpiarabelona zany ny vahoaka malagasy zany no tiana hotenenina ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa tsy zany no zava-misy fa arak'ilay fanontaniana napetraka hoe amin'ny fomba ahoana no ahafahany ny firenena anankiray zay hoentina fanjakana amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny firenena anankiray mandroso izay ahoentiny ny fanjakana izay misafiritaka na atao hoe miady an-trano de zao zany zao mifanontaniana de hoe iza ndray minisitra metra-pialanao le izy mantsy rehefa misy fahabanga-toerana ohatran'io dia fahabangana aloha zany zay de efa zay aloha fa na izy zany na metra-pialana na noterena na metra-pialana tsy mitovy zany na metra-pialana amin'nampony le olona na noterena mivantana na akolaka metra-pialana zay na amin'nampony na noterena ankolaka na atao hoe amin'ny fomba miajy zay no ilazantsika azy amin'ny fomba miajy fa na ny aly io na niterena mivantana io na niterena akolaka ny fiatraikany de tsy maintsy aty amin'ny vahoaka ihany zany no iafarany eto moa zany milatsaka ny vaovao zay ampitainy ny teknisianina ao hoe ny Flo Marc Ravalomanina zany no iantoka ny fanarenana ny trano fiangonana FJKM izany tamin'ny satria niara-pahavoandana zany zany fiangonana zany tao Mananjary zay zany ny
izay zany no vaovaova milatsaka eo ary efa ombadika eo zany ny député Jerry Randriamolaina zay voafita amin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara atao amin'ny distrikany Avaradrano. Toy ny efa mazatra rehefa latsinainy dia makafaka eto izy mitondra ny anjara brikiny ka ndeha aloha zany ho arahantsika izay atao hoe taty-baovao momba ny izay hoe fanarenana izay dia ao anatin'izay dia miditra ny député Jerry Randriamolaina ka ataontsika na teknisianina andefa an'izay aloha anarahantsika an'izay fisotra an'izay satria aingana daingana ny fivoaran'ny vaovao zany amin'ny toejavatra tahaka an'izao indrindrandrindra hoe amin'ny fanarenana ny firenena ndao ary. Tonga maro ny mpino teto amin'ny fiangonana FJKM mananjara ifamonjena na natanteraka ny fotoam-pivavahana alahady maraina na dia teo aza ny firotsahany ny orana sy ny faratsiany ny toetrandro. Toy izao mantsy no ampahany tamin'ny fahavoazana nazo ny tafin'ny fiangonana vokatry ny fandalovany ilay Rivotoza Batsiray. Niara-ny mbombavaka tamin'ny mpino FJKM teto ny Filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-miasa aminy ny Brofoibe ny FJKM. Teny ny soratra masina ny fampiaherezana natao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7 andiny ny 12 ka hatramin'ny andiny ny 7. Afatra mafonja tao anatin'izany ny teny izay nataon'ny Paoly milaza fa aza matahotra fa mino an'Andriamanitra aho. Ny filohan'ny FJKM Irako Andriamahasoa no nitondra io teny fampiaherezana io. Fampisehoana finoana lehibe izao ataon'ny kristianina eto mananjara izao hoy ny Filoha Marc Ravalomanana. Nandritra izany no nilazany fa ho raisiny antanana ny fanarenana indray ity fiangonana ity. Iara-iasa isika mba anatanteraka ny fikasana hoy ny Filoha Marc Ravalomanana. Tonga zany tia maraina dia ty latabatra masina ty latabatra masina io tokony eto nipetraka fa ny rano ny orana tsisy tafo dia vao terina hidina ary nefa ty hoe akady rano zay ny lalana toerana akadin-drano dia niresaka tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina sady tona fiangonana Mahamasina amin'ny fotoana zao teto amin'ireo manana mampony eo izy tena misy zavatra mampetry sy mampalailo ahy eto izy satria teto anotondra fiangonana lava be indrindra teto mananjara sy akady rano ty zany mananjara famonjena ny anarany dia mahita ny hiranareo mahita nareo noraky teo hitako hoe nary ty tonga le mba mifalimezana vari hoe ty misy vono anaovana azy sahirana amin'ny ihany fa mba ampilamina tsara ny sainareo ampitombona ny finoanareo hiasa iaraka tsika tsy za manao ny asa fa miasa miaraka tsika zany amita azy aho amita azy zahay tapavolany ty vitatsika fa mingavy anareo tena anao miaraka fa izao tsy ampitombona mihitsy akory ny rakitra hoe anao fiangonana tsika anafitraniko ampitombona ray fiangonana zay mahavita azy ana zay dia noho izany zany mba mingavy avy azy ampitombona akoatran'ireo tsony aloha ny rakitra reo fa be loatra fa aloha izy satria hitako dao reo olona manao ny tranony tena malahelo mihitsy mahita an'le olona tsy hitantsony zay atao ny anina ho anina tsy misy izany tsy maintsy manova fisainana kely tsika vetivety aingana dia aingana mihitsy antsio maraina zao nakaty dia nahita olana ndrafitra tery amin'ny lalana etery dia nijanona zay dia namena an'le olona zay manao an'le trano tsy hitako tsy zovonjay satria be loatra le olona betsaka tena betsaka ary ny tena raharaha eo le hoe lahara-pahamena sakafo hoaniny aloha aminjena azy dia faharoa any zavatra hipetrahany atoriana amin'ny alina zay zany lafa nataona hitany ary misy mahita tsara miaraka aminay eo manao an'izy ka dia mba mangataka koa tsika mba hisy jery anampy ty mantsy atsika anareo ary iombonantsika amin'ny FJKM dia zao zao ny ray aman-dreny fa lazay manjaka ny ngely fiangonana ohatran'izao e fa ny tena mahazo ny tsirairay aby io tena zavatra lehibe ka dia zay mba andrasiko fitenenana eto satria mbola milaza koa zao secrétaire général hoe mbola hoary amin'ny PS ry PS zany le président synodal le teo lasa koa izy fa zao ny antsika tonga dia asa aloha petraka ao dia mieritreritra eo dia hoe firy andro hoe ty zao vita
vita anatin'ny 10 andro ay mino fa vita anatin'ny 10 andro ary efa manao atao tsara na ny tsy raha fa ravaina de amboarina atao mizatra mitity de ataontsika izy anaovana azy tsara de rehefa tonga ty izy ararotory zay tokony amboarinareo fa ho avy aty izy am'terinandro ty ihany izy amin'ny herinandro de tonga ty de anaovany ty miaraka ny tafony rehetra de izy hitanao tokony anamboarana tsarana ny tranon'Andriamanitra nataontsika de ho azy rery ihany ny voninahitra. Tahorin'ny fiarahavavaka teto amin'ny fiangonana FJKM Famonjena dia niara-ny mombavaka tamin'ny mpino FJKM Antanambaomananjara indray ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo délégation niaraka taminy ary ny brofoibe ny FJKM tamin'ny fidirana faharoa. Isan'ny antondriako sy nankanesako aty ny fahenona ny fahavoazana mahazo ny pray finoana hoy ny filoha Marc Ravalomanana nandritra ny fandraisam-pitenenany nitondra vahaolana sy nanome lesona anamafisana ny finoana ho an'ny mpiara-mivavaka ny filoha Marc Ravalomanana nandritra izany. De misotran'Andriamanitra fa de miaraka mivavaka aminareo reto izahay zay tarihan'ny président ny FJKM miaraka amin'reto mpiaradia aminay reto so zany ataontsika atao izy amin'ny tanany ty fotainy ty fa nareo mandoha ny folo isan-jato zay lany ahoana fantatry président tsara zay satria ny antony tsy hoe tsy ampy nanaovana azy fa am'izay manana le toe-tsaina hoe atsika ty fa tsy anahy nareo ty c'est l'esprit participatif le appartenance filazana azy anareo ty atsika ty an'Andriamanitra amin'ny fiangonana tsika rehetra miasa miaraka fa tsy zarery manao an'ity satria hita fa bebe ihany zatra mbola amboarina eto izy misy zavatra anakiray tena tsy fantatra koa fa tena ratsy be misy ty zavatra anakiray mitritry ty manino ny endako ohatran'io satria techniquement tsy mamety an'izy io de mipoko ohatran'io izy io de ohatranareo koa ohatran'ity reto any reto zany tsy maintsy soloana vy reo galvanisé matahitsara ny anina ty de niresaka tamin'ny ndia Richard mantsy oloko taloha izy io tany Mazanga colonel tany Mazanga taloha tia vitainy ty wa colonel voray ozy izy de nitendrena teny fotoa ty voray azotany teny maromela voray ozy de niresaka tamin'ny pasteur taria inona rano moa akadrano fa atao miaraka reo tsy vezivezy ty fa zao kosa koa ho anareo Dorcas sy ny anireny mba ampidedavy nareo sakafo kely izy manana sakafo hitondra sakafo izy fa mbo misy mahandro tsy maka sakafo aminareo mihitsy reo mpiasa ho avy aty reo fa mba miara mahandro andro hoy ny sakafo na manjary lany andro be izy 10 andro ihany ny ahafahany mijanona ty de misy toeran-kafa indray fa araka le teny hoe matoky tsika mijoro tsika zay fikesana ataotsika vao tanteraka samatarana izany. Raha ho an'ity fiangonana Antanambao ity manokana dia toy izao no mahazo ireo mpino rehefa mirotsaka ny orana ny alohan'ny anombohan'ny fanompoam-pivavahana. Mbola tamin'ny fotoanan'ny misionery no nananganana ity fiangonana ity tamin'izany fotoana izany. Izao anefa ny fahavoazana vokatry ny fandalovany ilay rivodoza Batsiray nampanantena trany ny filoha Marc Ravalomanana fa ao anatin'ny fotoana fohy no anarenana indray ireo fiangonana izay rava ireo. Nisy moa ny fanomezana izay natolotra azy ireo ho mariky ny fampiarabana na hatratra ny taona vaovao avy amin'ny fiangonana. Hitantsika amin'izany fa tena hoe zava-dehibe izay fanomezan-tanana sy fanampiana izay. Eto i député Jerry Randrembolaina vao vita amin'ny alalany tika Madagasikara tao amin'ny distriktan'ny Avaradrano arapaina ianao moa fa iny tompotrano satria rehefa rahatsinainy zao de ohatr'izao de misehatra ato anatin'ny miara-manonja MBS Radio Mada tonga de omenanao avy hatrany ara ny fitenenana hoe any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana président Marc Ravalomanana mananjary tena anisany hoe tena potika tao aorianan'ny fandalova amin'ny Batsiray dia manao zay afaka atao rehetrarehetra ary président Marc Ravalomanana dia manome modely tompoko manome modely amin'ny hoe fitsinjovana ny mpiarabe. Ahoana ny fahitany député Jerry an'izay toe-javatra izay ary?
Ya voalohanteny namanarina dia faly miaraba anao ny tenako ary miaraba ihany koa ny technicianna MPS zay manao zao fandarana izao eo ihany koa isika vahoaka malagasy zay manaraka an'ity fandarana miara-manonjy ity na ny any ivelany ny any eto Madagasikara indrindra ianareo vahoaka navaka-drano zay manaraka fatratra ny fandarana miara-manonja isan'andro indrindra ny alatsinainy zay atao hoe fotoana zay anaovan'ny tena zay fandarana miara-manonjy eto amin'ity MPS ty eo ihany koa ny atao hoe fiaraha-miory sy atao hoe miombona alahelo amin'ireo fianakaviana zay tratrany rivo-doza iny indrindrindra ihany koa ireo nambony fianakaviana tamin'ireny fotoana reny satria raha ny vaovao eno dia nentombo ihany ireo olona maty namanarina dia miara-ory amin'izy ireny tsika marina tokoa fa amin'izao fotoana izao dia mbola manohy ny diany any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana raha tsy teny hoe faritra Mananjary iny ny filoha Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao ary anisan'ny miteraka resabe ihany izy io satria raha ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena dia rehefa nandalo reny atao hoe fandalovan'ny rivo-doza ireny indrindrindrindra ny rivo-doza Batsiray zay tena hoe nandriava zavatra maro tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana iny tamin'ny faritra maro ihany koa dia na ny fitondram-panjakana raha dia nanao antso avo nangataka tolo-tanana ireo malala-tanana rehetrarehetra zay afaka mamonjy ireo mpiarabelona ary eo ihany koa reny ambasadora rehetrarehetra reny zay mifandrimbona nankany Atsimo Atsinanana tany nijery zay efa avoazan'ny olona tany ny faritra ireny zany eo ihany koa ny atao hoe président Ravalomanana satria matapatena ihany koa izy fa ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena amin'ny maha-filoham-pirenena teo alohan'azy indrindrindrindra zay tena hoe anisan'ny mahavariana ny olona rehetrarehetra satria tsy mipetraka fotsiny amin'ny hoe efa tsy président intsony izy fa tena mandray andraikitra ary tena mijery vahoaka malagasy satria raha antsika mahafantatra ny atao hoe fahasarana vahoaka malagasy ary mbola tratra n'ireny loza voajanahary mifanesisesy reny dia tena hoe mametra-panontaniana mihitsy inona loatra mahazo an'ity firenentsika ity zao ndraiky fa hoaviko ihany koa ny rivo-doza anankiray tena inona tao namanarina dia na dia tsy mahery ary izy io dia tena mety hitondra rotsakorana be dia be raha ny filazan'ny tsy hoe mety fa tena mitondra araka filazan'ny mpamantatra ny toetrandro moa zany tena amin'ny vaovao rehetrarehetra teny iverina ty amin'ny resaka faritra Mananjary ny tenako anisan'ny nandrasan'ny olona tany zay tolo-tanana ataon'ny olom-pirenena tsirairay zay namanarina ary anisan'ny nafaly ny vahoaka amin'ny Mananjary ny fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana tany ary zay indrindra ny anisan'ny mametra-panontaniana ny tenako amin'ny mahasoloam-bavao-vahoaka anazy satria be dia be ireo olona nanao tolo-tanana tany dia niraisina tsara izy ireo dia tena hoe natao amin'ny fomba ofisialy ireo fankalazana sy ny atao hoe filazana ny zavatra nisy nataon'ireny olona malala-tanana rehetrarehetra ireny rehefa kosa rehefa tonga tany président Ravalomanana dia ny rahantsika nahita tamin'ny sary eny amin'ny tambazotra tserasera rehetrarehetra ihany koa io moa zany raha ny tele ravavy namana dia misy manao zay fanaratsiana sy atao hoe fanakorotanana ny lazain'ny olona natao président Ravalomanana tany nefa tena famonjena an'ireo mpiarabelona reo no alehan'ny président Marc Ravalomanana tany ary hitantsika teny amin'ny sary teny zay nisy mihitsy raha ny fitondrana pancarte teny hoe mpanakorotana ianao président fa ndany ianao mandeha fa tsy ilainay ianao dia ireo tompo tanàna sy ireo atao hoe olona niaraka nanao zay asa fanadiovana sy asa hoe fanarenana nireny sy anareny sy fanampiana reny no teny mihitsy hoe lasinareo mandeha any fa olona manampy antsika io olona manao tolo-tanana amintsika io indrindraindrindra tena hoe anampy vahoaka malagasy mihitsy raha ny zavatra fahatongavan'ny président Marc Ravalomanana zany rehetrarehetra zany tsy mankivy amin'ny président satria ny président tsy arakaraky ny eritreretin'olona ny zavatra dialeny ihany fa tena hanao tolo-tanana ary tena nampy amin'ny vahoaka malagasy anisan'izany ny fiangonana zay hitantsika teo amin'ny sary teo zay tena hoe horaisin'ny président manokana ny fanarenana an'ireny tranon'Andriamanitra reny na ny fanamboarana na ny fanafona na ny volalany rehetrarehetra dia ny tena teny mihitsy izy hoe tsy ho ampitombona ny rakitra ozy ary tsy anetana n'olona ianao envelope na hoe anao anina fa tena hoe horaisin'ny président an-tanana ny fanarenana ireny tranon'Andriamanitra reny satria matsapy izy sy mahita izy fa tsy manana
moyen ntsony reny kristianina reny na mipastera anaovana an'izay fanarenana ny fiangonana zay na ny tranon'Andriamanitra fa de tena hoe niraisy ny atanana isaorana manokana izy tsy hoe misolo tena kristianina avany amin'ireny faritra reny tena na misolo tena mipastera fa tena misaotra manokana satria zany zavatra ataon'ny président zany de tena mate idera satria tena mitsinjo ny vahoaka malagasy ny zavatra ataony zany ka izay no anisan'ny ataoko hoe isariana sain'ireo atao hoe olona manao zay fanakianana sy fanenjehana zay satria misy amin'ireny manao zay asa fanenjelenana ny président dia amin'ny président reny koa solom-bava moaka namana sasany ary tiana mbary eto fa iny raha iny président iny de tena hoe anampy ny vahoaka fa tsy anakorotana amin'ny mananjary sanatiavana ka mba tsy nareo ny avian'ny fanafotonana am'izay antso sy fiatsiana ataonareo an'iny filoha Marc-Ravalomanana zay fa aleo izy jereo vahoaka malagasy sahirana aleo izy anampy an'ireo vahoaka zay tsara tratran'ny vona any amin'ny faritra mananjary iny ka mba le olona tokony ho ampiana no tokony ho jerentsika fa tsy zanatrindresaka ndre atao resaka politika fanampiana reo vahoaka zay tratrany loza voajanahary reo zany tsetsatetsatsiaritra ny lazana an'izay ny fitenena an'izay ry namana rina satria raha ny dian'ny président any de tena hoe anampy ny vahoaka malagasy zay tratrany indrivotozy iny fa tsy sanatria anao resaka politika na anao resaka hoe anakorotana araka ny lazain'ny sasany fa nareo mety efa tsy matoko tena angamba amin'ny toerana misy anareo sy amin'ny zavatra ataonareo de lasa voizinareo amin'ny eritreritrareo le izy fa tsy amin'ny dia alehan'le filoham-pirenena teo aloha amin'izay fitsonjovana ny vahoaka malagasy zay na izany na tsy zany dia mahavariana ihany ko satria dia ao amin'io mananjary iny ohatra hoe fanotofana inona ny antony namanariana ao ve misy tena hoe tena olona nanoana an'izao fanjakana zao fa raha ny zavatra misy any amin'iny faritra iny dia anisan'ny vomafy ihany ko ny nosy varika anisan'ny voy ihany ko ikongo anisan'ny voy ihany ko i manakara ao ihany koa vangandrano vohipeno farafangana reo zany ve misy mijery am'izao fotoana zao sa de hoe io faritra misy an'ny filoha-lefitry ny anteny mera-pirenena na ihany ko faritra misy an'ny député zay manohana fanjakana am'izao fotoana zao ve no hoe tsy maintsy fanotoran'ny fanjakana fa manahoana ihany koa reny faritra hafa reny satria izy reny ohatrany teo hoe akilabao am'izao fotoana zao tsy de misy mijery ary satria raha misy mijery izy reny tokony hita eny amin'ny aina manjery mba atao mitovy zany mijerevana an'le faritra fa tsy arakaraky le zavatra mifavoazan'ny hafa ihany koa ny zavatra ataony amin'ireny faritra hafa reny ka manentana fitondram-panjakana manentana andreo malala tanana ihany koa na ny any toerana ny any avaty Antananarivo na ny avy any ivelany ihany koa tokony ho jerena ihany koa zany reo faritra zay nitenenareo satria be de be koa ny olona vomafy amin'izy ireo kanefa dia ohatrany lasa tsisy mpijery izy ireo zany am'izao fotoana zao raha nitatitra eno sy ny vaovao eno ihany koa amin'ny tena mifandray amin'ny olona any eo ihany koa ny vaovao ampitainy namana rehetrarehetra avany ihany koa dia ohatrany matsiaro tena fa tany lavitra indrindra zany reo faritra hafa reo ka tokony ho jerevan'ny mpitondra fanjakana zany namana rina ka zany rehetrarehetra zany dia mametra-panontaniana araka le lazaiko teo satria rehefa inona zany le faritra de vonjena sy fandrombahana fa rehefa inona le faritra no tsy fandrombahana ny fanampiana sy ny atao hoe fanaovana an'izay tolo-tanàn'izay ny amin'le faritra hafa reny ka zay indrindra mantsy le izy député Jerry Randray Milaina satria eto amin'ny firenena ihany koa tsy misy lalàna zany hoe ny mpanoana fitondrana ihany no mahazo manampy tsisy an'izany rehefa ohatra zao tsisy an'izany fa ary tsisy lalàna koa hoe izay tsy manoana fitondrana de tsy mahazo manampy hoe say ihany le izy nefa efa vita hita mazava hoe tsy vitandry zareo rery ilay fanarenana ny resaka eto fa atsika zany tsy miditra am'le hoe politika panjakana amin'ny akabeny andry zareo any zany an'ny mpitondrana zany fa le fanarenana vokatr'ilay vokatr'ilay loza ara-boajanahary efa hita zao hoe tsy vitan'ny mpitondra irery le izy dia mandray ny zay tandrify satria samy malagasy isika aona mety fahitany député Jerry an'izay marina mihitsy zany namanarindra satria anisan'ny nametra-panontaniana tamin'izay moa za hoe nangataka tolo-tanana fitondram-panjakana namaly an'izay tolo-tanana an'izay président Marc-Ravalomanana sy ny ekipa
nisy solombava-moaka nanaraka azy tany misy tao anatin'ny atokotiky Madagasikara sy ny RMDM koa niara-dita aminazy tany nanao an'izay atao hoe famalina antso sy torotanana zay ka zay zava-dehibe fihavanany ndao tsika ifanampy sy ny sisy zay mihitsy le izy de zay indrindra no tiako tenenina hoe aloha mba tsy voizina amin'ny resaka politika ny fanavotana an'le mpiarabelona sy le firenentsika zay tena ripaka sy ravany ty fotoza teo ty sady ry zareo tsy mahavita ka zay satria misy taraina na tsy misy taraina na re raha amiko ndray zany araisiko amin'ny côté ilany namanarina dia matahotra zareo hoe tsy tiany olona eo amin'ny faritra angamba zay ngamba azoko hoe anitsina li satria olona hafa ivelan'le fitondram-panjakana ndray ve mety mavida betsaka eo amin'le le fanarenana an'le faritra zany kanefany zay zavatra tokony hoetrety mpitondra fanjakana sy mmpanoana fanjakana sy mpanoana fanjakana ihany koa indrindra ireo atao hoe tompona ndraiky mpanjakana eny fotony eny satria anaratsy an'zareo zay zavatra ataon'zay satria raha olona anampy olona ve no aratsinao sy lotono osoranao fotakoatra na ny olona mety makatoa le fitondrana raha mety anohatra le fitsogana ndray amin'ny netsony namana sasany moa mbola resahantsika rehefa avy eo hoe aza atosikareo andeha anoana mpanohatra eny ho any mpanohatra satria raha fomba fihetsika ataony ny olom-boafidy sasany sy ny mpitondra fanjakana sy tompona ndraiky mpanjakana any fotony de ohatrany manao an'izay zavatra zay mirona makany am'izay ihany koa ka asakasaka zareo moa fa anazy efa tsy idirantsika lalina be nyzary ny asa ataontsika fotsiny de hoe manasoa ampiarabelona sy mipiraitan-drazana aloha anao an'izay hoe voninkazo mahatratra zay anampy ireo olona rehetrarehetra sy anavitra nanarina zavatra simba rehetrarehetra ary anisan'ny nafinaritra ihany koa tamin'ny dian'ny président Marc Ravalomanana de tena izy mihitsy nandray tanana nitarika ny olona nanao an'ireny hoe fanasorana an'ireny hazo ny enjera reny fanadiovana ny tanàna rina indrindraindrindra ihany koa ny asa fanarenana rehetrarehetra amin'ny atao hoe fanampiana manokana amin'le tena hoe olona tena hita tena sahikana sy tena nona reny zany dia zavatra nampihetsy-bolo-maso ary indrindraindrindra nampihetsy-po ny mpiarabelona ny fahitana an'izy ireny ka zany rehetrarehetra zany tokony ho fantatry ny tsirairay rehefa nahavitra sy ijery mpiarabelona reny tsika de ajanony resaka politika aloha jere aloha le olona vonjeo le olona aloha rehefa voavonjy ny olona voarina ny tanàna miaina tsara ny vahoaka malagasy ndao tsika irosana am'izay fa am 2023 nge ny fotoana ifanomezana am'izay zavatra zay fa tsy am'izao fotoa zao ka zany indrindra fa mbola somary hijanona resaka mananjary ihany isika satria président Marc Ravalomanana sy ny délégation tarihany any antoerana zany ary rehefa avy tao amin'ny fiangonana tao mananjary izy ny FJKM de tonga de nitangoronan'ny olona de samy teny teo daholo le olona le olon-tsotra io zany le vahoaka tao mananjary hoe zao de ho arahantsika ny momba zay satria efa voninao de rehefa avy eo dia resahantsika indray hoe ahoana ny tena hoe zavatra azo raisina manoloana zay toe-zavatra zay ndao ary tsara ny nanjoanareo taty tena fantatra efa tsy afaka alaka ty zay satria ny lalana mbola tapaka de tonga aty zay efa tamin'ny azoma zany taty sabotsy androany alahady de afaka niala mivavaka de efa nanao izy azo atao zay zao miaraka tamin'ny ray aman-dreny mpitandrina teo hoe de tena tsy manakany koalina na tena tsisy tranopetrahana de mba zay de de zao ny zavatra angatahako anareo sarotra be ny zanan'le hoe zao no menanareo fa mahalala ny tokony ataony reo rehefa avy eo zao ny tokony atao fantatro mihitsy izy ahoana anay amin'ny miaramena izao hoanitsikia da
mandady misy ny ao tragno lapa mitobona io am'daramena sisy le bata za maloha ekana misaotra anao arona tena fantatro le fahavoazana misaotra anao tompoko raha izany teo tsoatran'izao zavatra tokony atao fa sakafo hoaninareo aloha satria misy olona fa 3 andro 4 andro herinandro tsy mihinan-kanina olana teo le oralandro ina lena le olona mariny io koa misy zavatra tena maika ty misaotra anao ary misy ny fanampiana avy any velany reo tonga tamin'ny avion hitako omaly tokony ho tsara zara izy reo tsy atao zara vilany fa samy mahazo daholo misaotra anao tena Andriamanitra de maniry aho enondrelo tsy maintsy atao koa mifandaminana satria tsy mora mizaran'ireo olona be da be efa 50 na 50 isan-jato trano ravo de zao no nataoko zao teo le olona hitako manamboatra trano reny a no atonoko de reny aloha nampinaingana satria efa miasa izy de le izy a raha ohatra ka tsy hita le izy tsy le tsy fantatry le lokoro eza ny tanana tsy mora hoa le izy azareo tsy azotsika atao ny manameloka olona fotsiny na manaratsy olona tsy azo atao zany fa sarotra mizaran'io azareo le izy fa ny tena irina de irina hoe mbo mahazo sakafo hoanina daholo aloha ny olona zay tena maika mbola matoka efa manananao aloha sora na menanao betsaka anareo a tonga ohatrany tia-piangonana ty mijery anahy ada misaotra anao koa ny raha habanay na mange anay iay daholo fianakavena sy nagnadigno anay any mananjany sora na menanao hianaka mba ho andin'Andriamanitra gn'asa anao anao tena tsy manadina anareo mihitsy amaro misaotra anao koa misaotra anao hitanao angamany a fa hoe misy zavatra tokony no atao taty fa hoe aminareo hoe tsy afaka anakaty zay a no ny antony fa mbola hijanona ty tsy lasaka ny 10 andro na 20 andro na 2 volana zay misaotra anao misaotra anao dada mbola matoka efa manana anao mandalo fotsiny mijery fa tsy maintsy mandingy aloha zay a de anampy zay zao niangona tamile tsisy tafo tao malala tsara ny fahasairana miaina miaraka aminareo tam'za vao tonga tany amin'ny trano tsisy tafo zany nipetraho de mitovy de le tariana iny le analana zany zavidy sa analana iny tany zay mipetraka de zay vao nanisy jiro zay vao nanisy rano mitovy azoko mihitsy ny fahasairana namazo anareo tsy adiniko nareo misaotra anao de mitondram-bavaka anareo mihitsy fa tsisy azoko atao akoatran'izay loha efa nivavaka ho anay anareo nao eno fa matinareo tonga ty ohatr'izao a no fitiavanareo anahy koa fatako no fitiavanareo anahy zay a de mino sy manateny tsika mbola hoava fotoana afalatsika mampiadana androlo misaotra anao dada mbola matoka efa manana anao zay lay afionan'ny président Marc Ravalomanana mivantana tamin'ireo olona izay teo amin'ilay toerana zany tany Mananjary izy iny avy mivavaka tao am-piangonana ny président Marc Ravalomanana de niaona tamin'ireo olona tsy hoe olona hoe ahoana fa tonga de tonga teo tsisy hoe fiomanana tsisy an'izany fa tonga de tonga teo ireo olon'ireo nitaraina misaotra anao dada mijaly zay dada sy ny sisa ary président moa teo ny teny président Ravalomanana io ny teny hoe raha izany teo izy tsy ohatran'izao ny zavatra nitranga ahoana ny fahitan'ny député Thierry an'ilay toetra raha atao hoe masondray mijery fotsiny le fihetsika le olona nalaona ny président Marc Ravalomanana marina mihitsy namanarina satria tsara ny ampisehontsika zavatra tena mivatana ohatran'ireny ary sarotsy hoe ambamboarina sanatiavina fa tena hoe mitaraina le vahoaka mila vonjy le vahoaka ary tena mijaly le vahoaka tsy vitan'le hoe fandalovan'le cyclone ihany nampijaly an'le vahoaka fa lefa fantrana zay iainana hatramin'izay zay mihitsy tsy fantantsony hoe iza zany ny olona amonjy azy de mahita ny président Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena teo aloha
dia nanao zay fitaraina an'izay ary indrindraindrindra ny angavo mihitsy hoe aloha mba jerevo manoka an'izay a nanisy raha fizarana raha filazan'le raha matobe teo de tena hoe tsy nahazo izy midikany hoe misy fizarana vilana ihany ve eo sa le fanampiana ve ny tsy ampozaraina ihany ko zany ndraidraketra zany tsy anjarantsika mamaly an'izany zavatra zany fa zavatra hitantsika aloha azo porofona de ny hoe tsy ampy zany a ny atao hoe famonjena ny faritra mananjara iny na ny faritra tsy miretrarehetra iny a vokatry ny tsy fantatra hoe tsy fahaizana mandray andraikitra tsara ve sa tsy fiomanana hiatrehana ny rivodoza arak'le tenena teo fandarana teo aloha hoe ohatrany tsy de asian'ny fanjakana lahara-pahamehana loatra ny fiomanana amin'izany atao hoe loza voatsanahary zany eto Madagasikara eto ka zavatra ohatran'ireny zany a tsy maintsy tenenitsika ny atsika tsy hoe zavatra mety ihany no tenenina eto fa zavatra tsy mety ny tena tenenina be dehibe eto a mba ahafahan'ny mpitondra amin'izao fotoana zao a hoe inona ny vahaolana ho raisiny a mba ahafahany zany a manampy an'ireny olona zay ny asahirandreny na izany na tsy zany dia i président Ravalomanana tsy maintsy hijery manokana ihany ko ahoana ny fomba ahafahany zany a mandray anjara mijery ny hoe ahafahany manampy an'ireny olona tena hoe mijaly sy tena sahirana tsy mihinan-kanina ireny zany satria zay anisany lazainy teo ihany ko hoe mbola hijanona maritra izy a mba ahafahany zany manampy an'ireo mpiarabelona reo rina rabe mananjara ka eo indrindra isika satria le zany zao hita mibaribary mihitsy le zavatra mitranga satria raha le olona teo zany zao a tsisy hoe fiomanana tsisy hoe ho avy atso ny président Marc Ravalomanana de andao mba hoany sinsisa de hoe homakimany zay olona ao sinsisa tsy any fa tonga zany de hoe tena tonga fotsiny le olona de niteny ny fahoriana izy tena hoe fahoriana mihitsy ty raha ty fa tsy zavatra hoe zavatra miserana araka ny teny député Jerry teo hoe le fahantrana efa niainana natritra ny fotoana maro tonga indray lay vokadratsy lay cyclone dia tena hoe fadiranovana mihitsy zany lay vahoaka malagasy mananjara iny a fa araka ny tenenina teo hoe mbola misy nosy varika mbola misy betabe le toerana teo vainga indrano sinsisa fa président Marc Ravalomanana ihany ko député Jerry de niteny manokana izy zany momba ny hoe fandraisana andraikitra ataony tiako Madagasikara sy ny RMDM satria sady filoha nasionalin'ny team izy no filoha mpitarika ihany ko ny route be mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara io man tsy le hoe miteny fotsiny fa hoe tena aseho amin'ny alalan'ny fihetsika mihitsy ary hoe manome modely ahoana no mety momba an'izay ya verina kely atao amin'le resaka fitarainan'ny vahoaka zay nanatrika azy teo moa zako anisan'ireny somary efa zokizoky olona nanatrika azy teo ary tsara ho fantatro ny vahoaka malagasy fa matory ny zokolona sy reny le atao hoe rem-pianakaviana sy ray mpianakaviana reny no niazakazaka nitsena amin'ny présidence namonjy amin'ny président zay avy ny mivavaka nanao zay fitarainan'izay dia matsapa ary fantany niainy fomba fiainana tamin'ny andro président Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana fa tena niadana ny vahoaka malagasy niaina atao anatin'ny filaminana ary tena ampy ny atao hoe nananambombava raha zay na izy lazana anazy zay no tsy adin'ireny olo reny ary reny anisan'ireny olo hoe vonjeo zay président fa tena mijaly zay tsy mihinan-kanina zay sahirana zay ka ny président teo de niteny mihitsy hoe raha zany teo amin'ny fitondrana tsy ohatra zao nareo fantako ny tondrana an'le izy zany ndraidraketra zany no anisan'ny hoe mbola mahatadidiny olona zany mampitahina ny olona amin'ny président Marc Ravalomanana ary zany misy matoky fa zay koa ny antony anankiray mbola hijanona amin'ny président Marc Ravalomanana ny faritra iny satria tianao zavatra any izy ary ianao moa teny ahoana ny fandraisana andraikitry ny atokotiko Madagasikara sy ny RMDM tena andray andraikitra ary io fandraisana andraikitra sy fanampiana eny tsy voatery hoe hitondra vola ianao na hizara vary ianao na hizara vary masaka ianao ohatra ny ataon'ny filoham-pirenena reny zany tsy zay foana zany hoe fanampiana n'le vahoaka malagasy fa natolo-tanana hoe za manao ny zavatra ataonao anao anao asy ianao anampy anazy amin'ny fanarenana ny tranony ianao na fanadiovana tanàny ianao na zavatra maro be dehibe de zay efa hoe fanampiana foana zany fa tsy voatery zay foana amin'ny fanampiana le olona zany ny fotony eny ka ho an'ny atokotiko Madagasikara zany miaraka amin'ny RMDM zay tarohan'ny président Marc Ravalomanana de tena anao tolo-tanana ho an'ireo vahoaka any atsimoreo amin'izay zavatra azo atao za tsy hiteny hoe hizara vary na ame vola na inona fa
zay anjara biriky hoentin'ny président Marc Valomanana any zay mbola hodiniany arakaraky ny zavatra misy ihany no anaovany an'izay tolo-tanana zay ho ataon'izay zany. Io moa zany hoarahantsika ombenombeny foana ny fizorany raharaha satria araka ny tenena teo hoe président Marc Ravalomanana sy ny délégation Natarena mbola maharitra fotoana lavalava ihany ny any Atsimo Atsinanana any dia dikan'izay arao foana ny MBS, arao foana ny Radio Mada, arao foana ny Tatim-baovao zany izay momba an'izay fa afahantsika maraka tsara ny fivoaran-draharaha. Député Jerry tia cyclone ny eo lasa de ny eo tonga sahirana ny olona fa ny corona koa mbola mamono mbola mamono le corona tiano tenenina am'izay le de ny hoe tena lay fomba fitantanana mihitsy zany amin'ny ankapobeny ano tena tsy araka ny tokony izy ary le corona dia oka tsy adinotsika fa mahafaty. Tsy fomba ho le manisa maty nefa moa rehefa toejavatra ohatrao tsy maintsy resahana le izy fa de fa 20 sa firina zany zao maty tao anatin'ny herinandro. Fantatra zay. Fantatra zany fa ny any ambadimbadika rehetrarehetra any tsy fantatra. Ahoana ny resaka momba an'io député Jerry zany satria ny besin'ny maro zany de tena atao hoe sahirana manoloana ny lay izy indrindra ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitondra fanjakana satria ry zareo ary misafiritaka. Zay mihitsy namanarina satria efa nitenenina teo aloha foana zany io. Hoe le fanaisana andraikitra ny tsiraray zay ireo atao hoe olona apetraka ny fitondra fanjakana eny amin'ireny sehatra sy ambaratonga am-pahefana ireny zany no tsy mandray ny andraika ve sa tsy mahalala ny ataony sa ihany koa vangongo ary amin'ny ambony ary zany ny fibaikona de miandro baiko vao mandray ny andraikitra ka le ao ara tsy milamina le ary ambony zay indrindra le izy hoe tokony zany reny olona raha tena hoe tena fitondram-panjakana mandeha amin'ny laoniny sy tena hoe mitsinjo ny vahoaka malagasy dia tokony tsy iandro baiko tsony amin'izao fotoana zao satria zany teny teo inona loatra mahazo an'ity Madagasikara ty tonga ny loja voajanahary tonga ny arety mandoza valala koa any efa ianiko misy manao antsoantso koa ny valala any efa ho avy koa ny valala zany rehetrarehetra zany tokony atonga saina ny fanjakana satria zao vao vity ty rivo-dozy ty de efa hiditra indray any mety tsy mafy ny rivotra hoentiny fa nyrotsako raha hoentiny tena ampisy tondradrano be indray ka tsy le rivotra fotsiny hoe mafy mifofofofo fa rehefa tondraka ny rano de efa sahirana ihany koa tsika vahoaka malagasy ka efa mila miomana koa zany any amin'ny faritra varatry ny nosiny am'izay hoe fiomanana zay fiatrehana zay rivo-doza zay aiza ho aiza ihany koa zany ny andraikitra be GRC ndray sy mifanetanana ny olona am'izao fotoana zao varina mamonjy le any atsimo zay fa tokony efa irona ankany amin'ny faritra varatra indray am'izay fanetanana ny olona sy fiomanana am'izay atao hoe fiatrehana zay rivo-doza hiditra zay sady indray zany eo ihany koa zany le am'le hoe andraikitry ny tsiraray am'le resaka aretin'ity aiza ho aiza ny fandraisana andraikitra ministry ny fahasalamana zany am'izao fotoana zao satria tsy re feo mihitsy ny ministra am'izao fotoana zao sy ry zareo ao amin'ny ministère ny fahasalamana satria am'izao fotoana zao de tena mbola mirongatra eo aretina corona hoe namanarina ary tsy hoe tsika ny tay lazatsao an'izany na an'izany fa tena be dehibe ny fitaraina nazon'ny solombavamboaka ny tenako ao anatin'izany hoe vonjeo zay député mila manao test zay mila manao scanner zay mila manao an'izao zay ila le mazo anareo mila vity fanafody zay corona antanina ina corona ary zavatra misy eto amin'ny firenena zany indrindra raha hoe arety mandingana ohatran'izao tokony tena mbola mafy natao hoe ady atao am'izany zany mifanetanana ny olona anao vaksiny aiza ho aiza am'izao fotoana zao ny atao hoe fitsabona ny olona maimaim-pona ave mifanafody fa raha mifahalalaka aloha tsy maimaim-pona tsony am'izao fotoana zao i olona ohatra manahoana ny afaka miditra any amin'ny hôpitaly sy hoe olona tsaboly eny zany satria misy ihany koa ny olona tonga eny de voailikilika hoe tsy voray aty nareo fa ndana makarina reo ndana makarina reo ohatr'izany zao tao amin'ny hôpitaly Anosy Avokatra na inona an'izany zavatra zany tonga de tsy mandray anareo tsy tonga de miakara any village voire ndana makary tsy amezatsiny ihany satria raha tazominao raha le olona nefa tsy ampy fitaovana tsabony an'le olona tsisy fanafody eo marina ihany anazy aloha ka zay zany tokony ataon'ny fanjakana ihany koa hoe mbola tokony aparitaka manerana an'le CSB zany ny fanafody entina hidivana amin'ny coronavirus fa tena mbola tena enjana
ary zavatra mampalelo am'izao fotoana zao de any amin'ny faritra ambanivohitra rehetrarehetra iny ny tena vo am'izao fotoana zao ary tena ripaka mihitsy amin'io de ny olona any moa zany miaina amin'ny resaka rokandro aloha zany tena hitsabony olona tena sy resaka evoka ity zany zay zany lofaka zay ny ataony satria efa mafy mahazo azy marary izy de tena tsy hitany de zay zavatra misy zany aloha fa de isorana an'Andriamanitra fa betsaka ihany aloha zany vovonjy amin'ireny resaka hoe fijabona ataony zareo any ambanivohitra any reny zany de eto koa zany manaitra ny ministerany ny fahasalamana rina satria any amin'iny faritry masindray iny sy akadina indrindra am'izao fotoana zao de misy atao hoe tsangana aretina hafahafa satria ohatran'ny aretina amin'ny omby izy io de lasa mipetra findra amin'ny olombelona zany zany hoe amin'ny lelan'ny omby iny zany misy ohatran'ny kongona kely ohatran'ny parasy kely be deaibe amin'ny lelan'le omby zany de tsy fantatra le ankizy any ambanivohitra mety hoe misotro rano eny amin'ireny sotro'ny omby reny ve sa le milomano iny amin'izao hoe fisin'ny rano betsaka zao de mipetaka amin'ny lelan'le ankizy koa zany izy am'izao fotoana zao efa ankizy maromaro zany misy an'izy io amin'ny faritry commune Masindray io sy ny manodidina ny Ambohimanambola aloha mbola tsisy fa Masindray sy Akadinandriana tokony ho jerevan'ny ministera aingana zany izy io zany satria zavatra mety aretina vaovao izy io zavatra vaovao tsy fantatra hoe mety ahafaty ny olona ve sa inona mety fetraka any amin'ny olona fa ny omby zany rehefa tratrany izy io de tsy mahina-kanina de ny olona aloha zany am'izao fotoana zao zay ankizy misy an'izy mbola mahina-kanina tsara ihany zany fa le fetraika izy aoriana kely eo tsy fantatra hoe mety ahafaty le olona ve sa mety inona ny vokatra aty izy fa mitatra le izy am'izao fotoana zao tena maharikiriko be mijery an'le izy tsy nanana le sary moa fa mbola ho alaika an'le olona nanana an'le izy amin'ny fotoana manaraka de ho alefa eto le sary le olona de ho alefa antsika fa mbola antso fotsiny sy hoe fitarainana zany no nataon'ny olona zany de za moa teny alefa aty amiko le sary fa mbola tsy tonga aty amiko le izy hatramin'izao ka zay ny anairako ny ministera ny fahasalamana am'izao fotoana zao hoe mila jerevana aingany amin'ny faritry Masindray sy Akadinandriana iny fa misy an'io aretin'omby io zany mifindra amin'ny olombelona zany ka anjaran'ny zareo moa zany mikarakaran'izay zavatra zay ny zareo vétérinaire koa zany tokony hijery manokana hoe ahoana ny fomba ahafahany zareo miady amin'izay koa zany amin'ny biby any zany fa ny biby sy ny olona aloha ny omby sy ny olona aloha zany zao no misy an'izy amin'ny faritra Masindray iny zany amaraparantsika député Jerry Randrebolaina satria efa tazanao ny député Alain Ratsimbazava voafity tamin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tetsy amin'ny district na Tsimrindrano efa tazanao ihany koa ny namana Faniry Razafy Manantany dia ny zavatra azo amafisina ao anatin'izay resaka izay zany izay ny fanaovana tamin'ny député Jerry Randrebolaina dia ny hoe rehefa tena jerena sy tena hoe vakina batsilana ny zava-misy eto Madagasikara amin'izao fotoana zao dia tsy araky ny tompona andraikitra ny tantana amin'ny firenena intsony mihitsy ny fiatrehana ny zava-misy sy ny famahana ny olana corona io mbola mamono tonga ny cyclone ny eo lasa ny eo miditra ny olona tsy mihinan-kanina dia ny teny ny dokotera hoe ho an'ny olona tsy ampy sakafo tsy ampy hery dia tena sarotra ny fitsaboana fa ho an'ny olona ampy sakafo sy ampy hery dia moramora kokoa ny fitsaboana ka le gasy sady tsy ampy sakafo dia rehefa tsy ampy sakafo izy zany tsy ampy hery ny aretina ato mihinana dia loza mamely ihany koa dia tena zay ny aminy ale fomba fiteny zay zany fa dia tsy maintsy tenenina zany zavatra zany fa dia ny atao hoe faniriana aloha zany dia ny hoe tsy maintsy mba hahafahantsika miatrika satria isika mianakavy zany dia samy hoeto ihany entina marana ny député Jerry Randrebolaina ny anjarany ary inona ny tianao amafisina manoloana n'izay zavatra nyresahantsika izay ny afotsiny tiako ampitaina namanariana dia aleo ny famonjena ny vahoaka malagasy zay tena sahirana sy tratra ny loza voajanahary reny ary indrindraindrindra ny fanetanana ny olona ihany koa hiatrika io cyclone zay ho avy eo ihany koa sy fanetanan'ny olona ny resaka vaksiny sy fitandremana ihany koa amin'ny resaka geste barrière rehetrarehetra eny izay ny tokony mason'ny fanjakana sy mifitsinjovana ny vahoaka malagasy fa tsy resaka ady la politika ho atsika olom-boafidy
aleo mba tsy voizina aloha zany resaka politika zany fa andeo amonjy amin'ny mpiarabelona aloha tsika ka na iza tonga any amin'ny faritra nisy an'izay loza voajanahary zay na olona izy alao malalaka izy avelao izy amonjy ny vahoaka zay mpiarabelona aminy fa tsy voizina amin'ny sakasakana na vitondra na pankarta na anaovana zao atsojay rehetrarehetra zao fa nareo no voa amin'ireny de efa miteny nareo no voa amin'ireny ataonareo reny fa aleo ny olona amonjy ny mpiarabelona aminy fa ro manarakaraka an'izay dia manao zay fanetanana zay ny tena koa amin'ny olom-pirenena rehetra andao tsika hanao vaksiny andao tsika hitandrina sy aro ny tena tsika raray avy fa mbola mamelo ny corona re olona mbola mafy ary io arakaraka ny toe-batan'ny olona nefa ny fiatraikan'le aretina zay de zay ny anetanako ny mpiarabelona rehetrarehetra ary fakany dia manamafy le fanetanana ministera amin'ny fahasalamana teo mba hijery aingana n'io zavatra misy eo amin'ny commune Masindray io manatona ny ben'ny tanàna manatona ny tompona andraikitra fahasalamanao nareo fa mila vonjena aingana le olona satria raha io koa ny paritaka io zavatra zay tsy mbola fantatra amin'izao fotoa zao de mety rakotra ny andray koa Madagasikara de hosahirany tsika rehetrarehetra ka tapitra moa namanarina ny fotoana zay andraisako fitenenana eto amin'ny ty fandarana miara-manonjy ty fa dia mametraka ny mandra-peo na mandra-piresaka ndray eo atsika pienso mpanaraka ty farandarany ty fa dia samy io tain'Andriamanitra tsika rehetra tompoko eny ary isaorantsika député Jerry Randrimolaina zay voafity tamin'ny alalany tiako Madagasikara to amin'ny district ny Avaradrano nitondra n'izay famakafakana izay ambava homana ampo-meritreritra anjarantsika no misaina tsara mandinika tsara tena hoe tony tsara ao amin'ny natin'izay fandiniana ny zavamisy sy ny famakafakana izay ilatsika ty resaka etiketi-po ty io koa mantsy ny tena mavoatsika raha vao misy zavatra de le fono mibaiko satria isika malagasy ohatrany tsy hoe ohatrany fa de zay ny zavatra tsapa tenen'ny sosiology hoe olon'ny fo raha vao misy zavatra de tsy mandinika tsara aloha fa tonga de eti-po de iny fo iny zany no mibaiko ny zavatra zay avoaka ka tsika zany rehefa ao anatin'izay fandiniana ny fiainantsika isan'andro zay de alao tena mandinika tsara mihitsy mamakafaka ataovy mifampitahana nanahoana tamin'ny fiatrehan'i Madagasikara ny loza voajanahary nandritra n'izay taona maro mifanjevy zay de manahoana amin'izao fotoana zao zay fotsiny ataovy mifampitahana nanahoana ny vidim-piainana tany amin'ny 10 taona lasa manahoana fotoana izao inona ny zavatra nampanantenainy ny mpitondra fanjakana firisan-jato no tanteraka ary dia zao ny zavatra ny teneniny kanefa de inona no zavatra iainana ankehitriny anjarantsika no mamakafaka tsara sy mandinika tsara alay toetra raha izany resaka hoe foto-kevitra politika iny iny samy manany azy iny efa nytenenina teto hoe mpivady zao ary mpivady vita soratra na masinina tany am-piangonana tsy mitovy ny fomba firea-kevitra politika ny le mpivady fa misy mpivady zany tsy mitovy ny firea-kevitra politika mandeha tsara ny tokantranony fa misy mpivady tsy mitovy ny firea-kevitra politika ava ny hevitra politika andrangah ava ny hevitra politika andramatoa de tsy miray fandriana ntsony fa ny ray any amin'ny arian'ny efitra ary de ny ray arian'ny efitra ary tsy mety zany tena tsy mety zany fa hoe zay nampiraisan'Andriamanitra alao tsy ampisarahany firea-kevitra politika zay le izy ka zany zavatra miseo daholo fa rehefa voina ohatran'izao tsy tokony misy hoe ianina sakanana tsy mamme fa hoe ry ianina hoe rehefa mamme ry ianina de sakatsakana fa rehefa ry zato mamme de atao mitangoriny eo daholo sy ny sisa tsy izay lay tiana atongavan'ny malagasy amin'izao fotoana izao amaranako ny anjarako amin'ity miara-manonja ity dia fampitahambaovao atao amintsika satria dia tsy maintsy tenena satria misy ny namana izay tena hoe akaiky zany zay lasa nodimandry maro no mahafantatra an'izany professeur Andriambololonivo Rabetrano zany io hitantsika amin'ny sary io izy nodimandry izy ary so de tsy fantatsika indrindra isika zay hoe nanao tolona nandritra amatonany tao amin'ny Macro tao Beoririka tao fa izany professeur Andriambololonivo Rabetrano zany
de anisan'ny nanampy be tamin'ny fanomezana herinaratra tao amin'ny hetsika sytolona tetsy amin'ny magro beorika zany nandritra ny fotoana maro tamin'ireny président Marc Ravalomanana ny mbola tany Afrika Atsimo dia mitohy sanandro ny hetsika teo amin'ny magro beorika zany tamin'ireny dia professeur André Amlonivo Rabetrano izy moa eo akaikeo ny cabinet zany mampitsabo ny fiazy dia tsy misy mihitsy ny olana va dia miresaka dia manome herinaratra izy zany akaiky dia akaiky ny fiara-miasa ka hoe rariny sy hitsiny raha ambara amintsika menakavy ny fahalasana ny professeur André Amlonivo Rabetrano izany akoatrany hoe mpitsabo nify sy ny ativava azy moa zany zay anisan'ny sangany eto Madagasikara professeur izy dia eo ihany ko ny fandalany ny maha malagasy ihany ko zava-dehibe izay raha ny vaovao aloha zany voaray eto ampelatana dia amin'ny alarobia ny fandevenana hoentina isaorana sy hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra etsy amin'ny FJKM Tranovato Faravohitra dia avy eo aterina eny amin'ny fahasandrazany eny Ambotrabiby dia mirary fiononana feno zany aloha ho an'ny fianakaviany professeur André Amlonivo Rabetrano ny ekipa rehetra eto amin'ny miara-manonja sy ny MBS ny radio Mada ihany koa ny rehetra mihitsy izany tsy akanavaka ny mpitolona tao amin'ny magro beoritika ihany koa dia mampitondra an'izay fampahirezana izay tsy maintsy nambara izay satria mba tsy hatompotrano miono antsika mianakavy izany fahalasanana namana sy ray aman-dreny izany izy moa dia mpanao politika ihany koa akoatran'ny izay efa voalaza teo miditra ny namana faniry Razafy Manatany fahalomerabanao faniry manao azakazaka majinijinika vonimbonina tsara mihitsy fa teo moa efa nambara teo ihany ny atao hoe fandehan'ny raharaha ny akon'ny dian'ny président Marc Ravalomanana tany amin'ny faritra Atsimo Atsinanana efa nasiana resaka kely teo ihany koa ity resaka ministera misy minisitra miala zavatra misafotofoto dia ianao indray zany anohy ny famelabelana sy famankavakana ao anatin'izay miaraka amin'ny député Alain Ratsimbazafy Ndawary. Ya, dia misaotra betsaka rina tena andalana na entsara ndrina sy député Géry Randrembolaina zany tao anatin'ny famakafakana sy ny fizaram-baovao samihafa zay moa miala tsiny satria tena mazana be ny embouteillage avy aty amin'ny bypass mihazo amin'ny fahasankarana iny akoatra ny fitohanana eo amin'ny fiara vaventy dia manana olana koa satria toa ohatry misy zavatra trangaram-piarahamonina tetsy amin'ny tetezana Nosy tetsy dia misy fitangoronana be hita eo amin'ny tetezana Nosy eo dia nitarika embouteillage any rehetrarehetra izany isaorany riny dia miaraba ny teknisianina zay miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo MBS Radio Mada sy ny any faritra rehetrarehetra any dia miaraba ihany koa isika zay any ampitan-dranomasina sy ny eto antoerana nangataka kokoa manokana ny namantsika ery ny Akady Vato ny ery Ambohimanarina ny eny Ambaravarakazo Soavy Masoandro ny namantsika etsy Ambohidratrimo ny any Manjakandriana ny any Andramasina satria hoe toa adinonareo zay fa ny any ampitan-dranomasina foana ny faniry dia tsy adino hoe tsy adinonareo ohatran'izany ny any bira rehetrarehetra any rehefa miresaka biritsika zany dia na hoe faritra vakina karatra dia Antsirabe 1 Antsirabe 2 any amin'ny député José sy député Michel zany ny any Betafo ny any Faratsio ny any Tany Fotsy ny any Mandoto ny any Manandona maromaro rehefa miresaka an'izany Antsirabe zany vakina karatra hoe saika adinitsika Mbatolampy ao anatin'izany faritra zany avokoa mpanaraka miara-manonjy tsika ary tena tsy mahafoy mihitsy dia arabaintsika mena kokoa rehetrarehetra zany ny namana ny Tsormandidy any miaraka amin'ry Anjara ry monsieur Jules sy ny rehetrarehetra ny ambadika any ry izy moa zany ny ekipandreo vehivavy tena mazoto sy mendrika mpanaraka mihitsy ny miara-manonja dia arabaintsika rehetrarehetra ny amin'ny Fianarivy be any
misy piano antsika any am'zany andrepotsy zany Rina Rabe Mananjara ay any am'ry iza moa be ny tanàna voalohany satria io andrepotsy io zany efa tamin'ny andron'ny président Zafy Albert no efa voafidy ho commune saingy mbola tsy nampiarina le izy efa mivoaka tamina journal officiel tsy mbola nampiarina raha tsy efa ela be de maromaro reo namana zany any andrepotsy any zany anatin'ny Fianao Rivobe district amin'ny Fianao Rivobe misy an'zany atia inona moa Ambotromby marobe reo tanàna rehetra ho an'izay mpanao vato rehetra de mahafantatra ny aksa any amin'iny lalam-pirenena voalohany iny zany zay resahako zay marobe hatrany Mahitsy any raha vao miteny Mahitsy tsika de ao anatin'ny district any Ambohidratrimo zany any député Mamira Bendrina fa Mahitsy any koa de tena ngeza de midadasika be tena midadasika be mihitsy Bejofo rehetrarehetra iny aty ambadika iza mo izay le aty akaiky ny Bevomanga mahazo amin'ny Farahantsana iny maromaro Ambobao anatiny zany Ambobao Sud zany resahako zany any amin'iny Mahitsy ny daholo misy an'zany maromaro ny tanàna any amin'izany toeran'izany satria tena misy miaino antsika de falitsika aloha zany miresaka am'ireo vahoaka zany zay nandefa satria marobe reo miteny mba miova kokoa rangaha zay fa zay nge tena mba miaino zay de mba misaotra betsaka amin'ny fanamariana zay avy any amintsika sy ny fantakana kokoa zany de ny any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any tompoko makasitraka tena mahavelo bevata rolahy hoy ny fitenena an'izay ho atsika zany zay tena tsy misaraka amin'ity MBS Radio Mada ty fatatsika tsara fa eto sika tsisy resaka hoe culte de personnalité na resaka intérêt politique na resaka védétisme na resaka gestion na carrière politique fa tena foto-kevitra ny voiziny eto mba ahafahantsika manatratra tanjona hanafitra n'ity Madagasikara ty ary io zavatra taon'ny président Marc Ravalomanana midina ny fotony io zay tena niova mihitsy ny tamin'ity indray mitoraka ty indray ny fomba nitondran'ny président Marc Ravalomanana ho resahantsika rehefa aveo de tena lay andrasany vahoaka mihitsy arakaraka le zava-misy any amin'le toerana zay tsy diany zany ka eto alohany tena niboany resaka satria lavalava ny resaka ho resahantsika eto hoe resaka raharam-pirenena mihitsy tsika de miaraba ny député namantsika sika efa teo député Jerira Andremolainy député Navaradrano anisany isaorana satria mahafinaritra ihany koa zavatra nyresahana napetrapetra ny tao anatin'izay adefitra ny arahana tamin'ny Rina Rabe Mananjara zay de efa eto akaiky eto ihany koa député Alain Ratsimazafy député tsy mety reraka satria iny tsy mindrano ray manontolo iny de saika misy any député foana isan-kerinandro de arabaitsika izy aloha miaraba député Alain miaraba anao namana faniry ary miaraba ny teknisianina rehetra miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manjotsy tapaka ny fandarana miara-manonja na ny eto toerana na ny ampitan-dranomasina menakompatanana manokana ny vahoaka na Tsimondrano ary torak'izany ihany koa ny any Amazanga any satria dia nisy ny antso atarby zay ny fanaovana ary nametraka an'izay antso zay zareo hoe mba ataovy kompatananao satria dia manaraka tsy tapaka atsika tokoa ny vahoaka ny Mahajanga amin'ity fandarana miara-manonja ity ankasitrahana hatrany itsika rehetra ary mbola manentana atsika anjoy hatramin'ny farany izao fandarana miara-manonja amin'ity alatsinainy maraina ity ity ampiandohana moa dia amafisina ny nambarany namana teo aloha fa fitohanana tsy fitohanana no ivelany eo indrindra ny faritra manakaiky ny tetezana nosy zato sy ny manodidina iny satria dia ahitana tokoa ny trangam-piarahamonina amin'ny hoe ahitana faty zany ao amin'ny rano zany amin'izao fotoana zao ka maro de maro ny olona no mitangorona ary betsaka ihany koa ireo fiara no mijanona amin'ny toerana samihafa vokatr'izay de miteraka fitohanana zay tsy izy manodidina ny faritra nosy zato sy manodidina amin'izao fotoana izao namana faniry etsitsika ary araka ny nambarana eto de tsara no mitondra ny anjara brika amin'izay fanehoan-kevitra mahakasika ny raharam-pirenena zay indrindra député Alain Ratsimbazafa alohan'ny anomboany rehetra angamba de hoy hoe tsy mety reraka hoa ny député ary zay ny député Timo zay tena miasa tena tsy mahatsiaro andro sy alina mihitsy ny député tiako Madagasikara mivezivezy manerana ny district ary manerana amin'ny Madagasikara na député voafidy teto Antananarivo renivohitra dia manana anjara sy andraikitra foana mivezivezy manerana Madagasikara mijery zava-misy ka
tsara angamba député Alain Tsimazafy alohan'ny tena nimboantsika ny adevitra sy ny resaka rehetra de hoy aho hoe inona aloha ny azo ambara momba ny distrika Anatsimondranto sy ny asa sy ezaka indray nentin'izany député Alain Tsimazafy zany tamin'ny herinandro iny satria tamin'ny lasinay moa tsika tsy tafaraka teto fa no ny antony manokana dia zao indray vao tafiaraka tsika zany de tsara angamba député Alain Tsimazafy mba hoentina ihany aloha zay mety ho asa sy ezaka vita atao anatin'izay distrika Anatsimondranto zay. Misy atao hoe etsika anankiroa moa zany no natao tamin'ny herinandro lasiny ary niarahana tamin'ireo ben'ny tanàna voafidy tamin'ny anarany atokotoko Madagasikara tetsy Ampitatafika ohatra ny ahitana ny fitokanana ny toerana fanodonana fako anankiray zay nazahoana famatsimbola tamina mpiara-miombonantoka zany izy io dia ny Great Madagasikara nametrahana fotodrafitrasa natao zany andonana ny fako ho zezika. Hita tokoa fa manala fahasairanana ny vahoaka ao anatin'izany commune Ampitatafika zany ny fametrahana ny fotodrafitrasa io satria ny fako hatramin'izay dia natao ny ala ny tanàna fotsiny ihany de nefany fantatsika ny vokatra teraka ny fitobian'ny fako tsy amin'ny antony de mety hiteraka hatramin'ny gaz samihafa ka mety animba ny costogène zany amin'izao fotoan'izao de fa misy zay toerana natao andonana ny fako zay ho zesika ary ho fitsinjovana andreo tatsay ihany koa zany akoatran'ny fiarovana ny tontolo iainana izany dia anisany mandray anjara lehibe ao anatin'ny atao hoe ny fivoriany iraisam-pirenena farany teo ny commune Ampitatafika manokana amin'le hoe ady amin'izay falitony ny rivotra iainan'izay ary fikatsina ihany koa an'izay tontolo iainan'izay zay fantatsika fa nisy solotena ny firenena malagasy zay namonjy an'izany fivoriana COP26 zany tamin'ny taona lasiny. Akoatr'izay dia nojerena manokana ny lafin'ny fanabeazana tany amin'ny commune Ambalavao izay nanolorany ireo vehivavy tiako Madagasikara moa zany miaraka amin'ny tenako amin'izay lafin'ny fiara-miasa zay ny reo boky samihafa natolotra ho an'ny mpianatra tao amin'ny CEG Ambalavao. Marena manokana fa apetraka foana no hoe zava-dehibe loatra ny fifanomezan-tanana mahakasika an'izay lafin'ny fanabeazan'izay satria fantatsika fa mandalo fotoan-tsarotro ty firenentsika ty ary raha mandalo fotoan-tsarotra ny firenena de anisan'ny arena anankiray ny fahalalany ankizy mba ahafahany mihoatra amin'ny fiainana rahatrizay zany hoe kolokolotsika ireo zanakitsika ireo mba tsy ho ambakain'ny hafa aloha ary faharoa de mba anana ny fivelarana bebe kokoa amin'izay toerana misy azy dia noezahana zany tsy ny tao Ambalavao ihany fa efa maro ny commune izay nitondrana n'izay lafin'ny fanampiana amin'ny sehatra boky izay mba hipetrahany ivitoeram-pamakina boky zany amin'ireny toeran'ireny ho an'ny mpianatra fa mbola maro ihany koa ny commune zay mbola hanaterana ny solombavam-bahoaka Alain Tsimazafy sy ireo mpiara-miasa aminy eo indrindrindra eo amin'ny ivon'ny fikambanana na ny antokotiko Madagasikara eo ny Jeantim eo ihany koa ny Famtim zay miara amin'ny fanometanana amin'izay fitsidiana ny commune tsirairay zay mba atongavany ireny zavatra ireny ho any amin'ny sekoly tsirairay zay tokony anaterana izany. Fantatsika moa fa misy ireo filana manokana zay alefan'ireo sekoly aty amin'ny tenanay ary zay ihany koa de miezaka mitady mpiara-miombonantoka mba ahafahantsika mamaly an'le filana amin'izay lafiny famatsiana boky zay ary eto moa dia atao sahady zay fanetanan'izay ho atsika zay manam-panirina ny izara boky ovakiny reny mpianatra ireny ny anivon'ny CEG sy ny lycée indrindrindrindra dia mandray atanandroany zany ny solombavam-bahoaka Alain Tsimazafy mba hoentina hifampizarana amin'ireo sekoly zay hita fa tena mila an'izany zavatra izany. Ya de arabaina zany Atsimondrano
ny vahoaka aty Ambalavao, aty Pitatafika mihetsiketsika miaraka amin'ny député Alain Ratsimazafy sy ireo ben'ny tanàna tiako Madagasikara, ary misy azany tsy avy amin'ny tiako Madagasikara fa zay manokatra zay hoe fiarahamientana zay zany, ary mahafantatra hoe misy fampandrosoana zay tokony ifanomezana de miaraka izy ireny, ary ny resaka fanabeazana dia tsy voasambany hoe nisy fanolorana boky zay azo avy amin'ireny maso voy samy hafa ireny atolotry ny solomamboaka Alain Ratsimazafy ho anatin'izay hoe distrika na Tsimondrano zay, de hoe maromaro ny tahaka izany ahafahan'ny zaza malagasy mivela, satria ny tena fampandrosoana ny maha olona ihany koa sy ny fampandrosoana amin'ny lafiny fanabeazana dia mifantoka bebe kokoa amin'izay hoe harena ara-tsaina izay. De mila mamaky boky ny zaza malagasy, ary raha ny statistika fatapatatro nanarahako ny député Alain Ratsimazafy de efa kely sisa de ho tafiakatra manaly ny boky izay avoangonao nandritra izay fotoana rehetra izay, ary naparitaka amin'ireo toeram-pampianarana zany mba ahafahany rehetra mandray an'izay fanabeazana izay. Dia aprosiana sady arabaina ny solomamboaka Alain Ratsimazafy sy ny ekipan'izany, satria manana ekipa mavitrika koa député Alain Ratsimazafy lay tanora tiako Madagasikara ho Tsimondrano, de kokoa an'izy ireo tarihan'ny président Niry sy ny akama rehetrarehetra ao amin'izany Tsimondrano zany hatramin'ny vehivavy tiako Madagasikara. Zay ngambany amin'ny député Alain Ratsimazafy fa anao tatitra kely tsika zany zava-misy ny ambiansa teny amin'ny lalany teny rehefa niazo ny faritra Atsimo Atsinanana iny ny président Marc Ravalomanana moa zany, de mba maheno ako mba vao samy hafa ihany tsika, efa betsaka ny resahan'ny rina teo ary niaraka tamin'ny député Géry Randriambolaina efa nisy ihany koa tatitra ny entin'ny Germain Menjanary zany tamin'izay zava-misy tany Mananjary teo, tany amin'ny lalana nandeha amin'ny président Marc Ravalomanana hatrany amin'ny fiangonana FJKM sy sisa, fa apitsika amin'ny ambiance teny amin'ny lalana teny zany miaraka amin'ny sary, satria teny amin'ny lalana teny zany ny nandehana amin'ny président Marc Ravalomanana 100 kilometatra tsiditra ny Mananjary, 70 kilometatra tsiditra ny Mananjary, dia misy foana zany le fijalonana isaky le point arakaraka le situation misy eny amin'ny lalana iny zany, de miditra antseritra zany manao ny hoe ino moa zany fisavana ny lalana, satria tena betsaka zany raha ny vaovao voaraintsika député Alain Ratsimazafy le azo ninjera any amin'iny Atsimo Atsinanana iny, de rehefa betsaka ny azo minjera dia tsy mitazapotsy ny président Marc Ravalomanana sy ireo délégation miaraka amin'ny délégation any moa zany amin'ny bureau politique miaraka amin'ny député Fetrara Lamzafimbololona ihany koa bureau politique moa zany, de andry Cordo ry SS ireo mpiaradia aminy zany sy ny ekipa zany miaraka amin'ny président Marc Ravalomanana. Ohatran'izao zany de hitantsika misy ny amin'ny hoe mijery ny zava misy député José koa zay député Natsirabe any toerana ihany koa ny fahitana ireo trano rava zany ary eny an-dalana iny de miona amin'ireo fokon'olona, de rehefa miona amin'ireo fokon'olona de inona moa zany de mitaraina rehefa oka dada tena potoka zay tsy mihinan-kanina zay tena rava ny fiainanay hatramin'izay nahalasana indrindrandrindra tonga zao loza samy hafa zao de tena mahatsiaro tena hoe kambotsy tsisy ray aman-dreny zay vao fitaka zahay no le zava-misy zay nampanantenany anay tamin'ny fotoan'andro, nefa tsapanay amin'izao fotoan'izao hoe afa ny tamin'ny andro ny président Marc Ravalomanana. De izy moa président Marc Ravalomanana lay tsy mihafahafa iny de hitantsika hoe manolotra vahaolana, de zao izy anisan'ny miditra zay manao le fanadiovana, satria maromaro zany ny azo menjera ny eny amin'ny lalana eny zany de misy ihany koa le karazana fako samy hafa mibana amin'ny lalana de midégagé aloha ngamba hoe zay mihitsy no anao anazy manala an'ireny misoroka ny mba ahafahana manokatra ny lalana zany de miezaka manao an'izay ny délégation niaraka ny président Marc Ravalomanana zany niaraka tamin'ireo fokon'olona, de teny amin'ny lalana samy hafa teny ihany koa moa zany, satria président Marc Ravalomanana tsy nandeha tanam-polo de mba niezaka anjara an'izay inona moa zany voatsirambon'ny tanana
satria ao anatin'ny fotoana mafy tahakan'izao député Alain Ratsimazafy dia zava-dehibe iny voatsarambon'ny tanana iny ka rehefa ao anatin'le tojinoanoana na mitady rano mitady izay ho arapaka ny vahoaka dia mahafaly azy ireo no mahita hoe rehefa mba misy afaka manolotra ka tena avy amin'ny fo izay zavatra izay dia tena raisin'izy ireo mihoatra n'ilay olona mampanantena hoe andefa varo an'izao zay andefa amin'izao nefa tsy hita ary izay tokoa ny zava-misy any amin'izany faritra izany satria dia ny fanodinan-javatra aloha mandevy daholo amin'izao fotoana izao ary betsaka no mitaraina hoe tsy nahazo na dia efa zavatra kely ary vary 3 goniny eny sasany dia manahirana no marehany vaovao samihafa any amin'ny lalana any hoe dia tsy hita dia zara fa mahazo nefa dia efa tena sasatra koa no azonany reny fanampiny reny nefa reny fanampiny reny dia voatokana ho an'ireo vahoaka traboana zany ka le fandehana amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation tiako Madagasikara miaraka amin'ireo solombam-bahoaka dia manokatra tanteraka mihitsy izay hoe fahafahany vahoaka an'io hevitra sy hiteny izay sy hitaraina amin'ny maray aman-dreny dia tamin'ity moa zany député Alain Ratsimazafy ny tena style nitondran'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation akoatran'ireo mizara sakafo satria teto Antananarivo tsika ny tena mizara sakafo tsika teto dia anisany nahazo an'izany député Alain Ratsimazafy sy ny ekipany koa satria betsaka tsaboana teto Atsimondrano dia moa zany rehefa nizara n'le sakafo ara-pahasalamana le tsaramaso hena sy zavatra maro samihafa dia mba nampitombotombon'le mpitondra indray zavatra nizarainy fa tsy le vovokatsaka dia mba nataony riz cantonnier sy cuisse de poulet le izy ohatrohatran'izany eny sofianatra io dia raha ohatra indray zany somary manao riz cantonnier sy akoho indray zany tiako Madagasikara sy ny RMDM dia ampiakatra an'le zavatra zaraina indray zany mpitondra fanjakana fa tsy mampaninina zany dia zao betsaka le foto-drafitrasa simba zany tany amin'iny tsy moatsinanana iny zay miantomatonga amin'ny président Marc Ravalomanana mbola mifolitra any amin'izao fotoana izao satria te anakaiky an'le vahoaka izy dia le endrika nitondrana tamin'ity zany tena lay fanampiana mivatana amin'le resaka trano zay mihitsy tahaka ny hoe fiangonana zao tahaka ny hoe misy tranon'olona manokana ary misy toerana alohan'ny hidirana mananjary misy an'le trano be dia zay trano be zay ohatry ny hoe tranobokin'olona trano zay andraisana an'ireo vahiny lehibe sy anaovana fety samihafa dia nitondra tolo-tanana ho an'izany président Marc Ravalomanana akoatra amin'ny fanampiana zany ho an'ireo olon-tsotra zany amina matériaux de construction ny hazo ny fantsika ny tôle zavatra maro samihafa zany dia anampiny président Marc Ravalomanana amin'ireny vahoaka reny ary zay le hoe niova kely no nitondrany azy satria le zava-misy ainana any dia hoe lay tena hoe fahasimban'ny fananana ravatra any sisisa dia miezaka amin'ny mama arak'izay tandrifo sy tratra ny filoha sy ny atokotiko Madagasikara ary solomamoaka député Alain Ratsimazafy. Ny voalohantena angamba aloha namana faniry dia makahery an'ireo vahoakany amin'ny faritra mananjary sy ny manodidina iny ny aran'izao faharavana manodidina ny 5.50 isan-jato zao tamin'iny rivodoza Batsira iny. Faharoa manarakaraka an'izay dia mirary fiononana feno an'ireo namoiavana ihany koa satria dia natratra 100 mahery zany zao manodidina ny 20 eo ny olona izay namony aina tamin'iny fandalovan'ny rivodoza iny. Araka ny nambaranao teo dia hita sy tsapa tokoa fa niova endrika ny fomba nentin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo délégation na tsidika an'izany faritra mananjary zany izay anehoana moa zany ny fisaorany era-poeratsaina azy ireo amin'izao fotoana izao satria dia nateo ary ny fandaminana eo amin'ny samy tompona andraikitra samihafa dia anisany nanana an'izay atao hoe fandrava-teny izay ny ekipa lasa any amin'iny toerana iny. Maro ihany koa namana faniry hitantsika tamin'ny sary sy ny oronam-peo izay nangony ny Germain Nomenjanahary ny hoe ny akamaroan'ny lalana ahatongavana tany dia ao ny mihotsaka mitratran'ny éboulement zany ny any amin'ny sisin-dalana eo ihany koa ny firodanan'ireny hazo lehibe reny any amin'ny lalana samihafa dia voatery ireo délégation nareo aloha manalana zany sakany zany mba ahafahana mahatratra an'ilay toerana zay tiana atongavana. Eto moa zany dia maneho an'izay faiza mitarika izay mihitsy ny filoha Ravalomanana satria dia fantatsika sy hitantsika araka ny loharan'ny-baovao rehetra fa maro ny olona ny resy lahatra ary mifanolotanana ao anatin'ny famahana ny olana izay mianjady amin'izao fotoana izao amin'ny fanadiovana ny tanàna fanesorana ny sakana samihafa zao dia hitantsika fa nisy ny
tao amin'ny skotry zany na ny antily zay niara-nasa akaiky tamin'ireo délégationna nitarihan'ny filoha Marc Ravalomanana ireo a nanala sy nanadio ny faritra samihafa mba hahafahana mifamezivezy ao amin'izany toerana izany. Ao anatin'izay dia atsapahan'ny vahoaka ihany koa any toerana fa tsy ny fitondrana vary na vola na sahala amin'izany ihany no atao hoe fanampiana, fa misy ilay fitenitsika malagasy manao hoe ny foman'olotra no mameno azy, zany hoe rehefa ataonao ampitiavana sy ao anatin'ny antsoina hoe firaisan-kina tanteraka ary ny fiombonam-po ao anatin'izany olana mianjady amin'ilay vahoaka zany dia tena tsapan'ireo vahoaka ireo ny fahasamihafany ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana zay mitondra fitaovana na fanampiana arabary sy ny sisa any toerana sy ny fihetsika izay matehiterana sehoan'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo ekipa ireo. Zay no azo ilazana fa ity malagasy ity dia anisan'ny olon'ny fo ary mahatsapa ny hoe hafa ihany ny olona mandeha amin'ny lalana mahitsy sy manao ampitiavana n'izay endrika fifanomezan-tanan'izay ary mandray an-tanana arak'izay tandrify amin'ny famahana ny olana eny toerana. Hitantsika teo fa maro ny noraisin'ny filoha Marc Ravalomanana manokana ohatra ny fizakana azy amin'ny lafiny fanamboarana anisan'izany ny fiangonana, eo ihany koa ny trano vitsivitsy tany toerana zay anehoan'ny filoha Marc Ravalomanana fa fo mitempo iray amin'izany filoha Marc Ravalomanana zany ny vahoaka any toerana ary miarahana ny famahana ny olana ary zay moa napetrany foana hoe no miasa miaraka ny fambiazana, zany hoe mila ny fanometanana ny rehetra raha te azo vokatra fa ny zavatra hita mantsy eto anivon'ny fitondrana amin'izao fotoan'izao na fitantanana ny firenena dia to mandeha iry zany ary to tazan'ny vahoaka fotsiny satria fantatry ny vahoaka fa tsy tena manana an'izay fahatsora-po sy atao hoe finiavana amahany tena olana mivantana ny vahoaka izay ny mpitondra fanjakana fa mbola ao raha reny kajikajy isan-karazany sy hitatsika raha ny zavatra tany amin'ny faritra Mananjara iny ny fanakorontanana aza no ataon'ny sasany zany manoloana ny asa efa famonjena zay ataon'ireo ekipa any anatin'izany faritra izany. Hitatsika fa maro ireo olona no mitaraina amin'ny hoe misy lazaina fa misy fanampiana be dia be tokony ho an'izany faritra Mananjara zany ary misy mihitsy ara ny fiaramanidina zay nentin'ny Croix Rouge ohatra avy any Frantsa tamin'ny faraparan'ny herinandro iny miandrandra fanampiana ho tonga ny ampelantanany tsirairay ny vahoaka ary mba tsy hisy ny atao hoe fanoliana indray ho an'izay mety tsy mitovy hevitra na sahala amin'izany fa ao anatin'ny vonitsika ary ao anatin'ny atao hoe fahasairanan'izay le vahoaka malagasy aoka mba tena ahitsy sy hitovy lenta avokoa ny rehetra ao anatin'izay hoe fiatrehana ny loza izay ary mba samy ahazo ny anjarany araka ny tokony izy avokoa ny olona zay tokony hisitraka an'izany fanampiana izany namana faniry. Tsika moa zany miezaka foana zany mba mampita ihany le zava-misy zany amin'le izy ny hoe ilaina zany lay fifanomezan-tanana ohatran'izao ary lay fomba nitondran'ny filoha Marc Ravalomanana azy amin'le hoe midina amin'ny vatana, nitondra fitaovana, nandamina ny lalana teny samihafa dia niezaka namany olona an'ireo vahoaka amina resaka hoe azo menjera ny olana trano samihafa zany tena mahafinaritra fa io moa zany tsy laozan'izay le hoe ao anaty fanjakana koa rehefa mihetsika zay manko le tena manahirina an'ireo satria raha ny tena satry n'le fitondram-panjakana dia hisy mpitandro filaminana mifantsika tsy miala etsy afaravohitra zany mba tsy hahafahan'ny filoha Marc Ravalomanana mihetsika zany ka rehefa tafihetsika indray filoha Marc Ravalomanana dia mitady communication hafa indray zany lay mpitondra fanjakana ahafahana zany micontrer an'ilay action ataon'ny président Ravalomanana sy ny antoko tiako Madagasikara. Ohatra zany mandeha midina zany président Ravalomanana maika ny an-tsena
de iny le tsy zakany zareo mihitsy iny de atao zay sakana samy hafa zany ohatra hoe mandeha midina makany amina commune na district hafa ndray président Marc Ravalomanana de apetraka ndray zany le sakana samy hafa zany de karohany hoe izavony délégation na miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana fa rehefa hoe tsy mety zany rehetrarehetra zany deputé Alain tsy mazafy ka hoe manao zavatra miona amin'ny vatana ary zay nalihan'ny président Ravalomanana sy ireo délégation tiako Madagasikara zay hitantsika moa zany tamin'ny tatitra vaovao nataon'ny Germain sy ny mpanao gazetiny MBS ary hita ihany koa tamin'ireo tambajotra sosialy de hoe rakotra olona ny lalana rehetrarehetra eny ampidirany lalana zay andehanana ny filoha Marc Ravalomanana io tsisy hoe fanomanana melo fa tena organisation spontanée io zany hoe tampotampoka eo zany satria ny olona mahafantatra fa ao président Ravalomanana zay efa nangetaheta efa ela hoe Roville Marc Ravalomanana no hitanay kidana ty aminay fa afa ny tamin'ny fitondrany Marc Ravalomanana de rehefa mare le olona hoe io président Marc Ravalomanana na any izy de efa mivondrona amina toerana anankiray ary de tena mifanitsaka izy tokoa lay fandraisana amin'ny président Marc Ravalomanana de iny lay mpanohana zany sy lay fitondram-panjakana samy hafa manao communication amin'ny TVM hoe de sorana amin'ny filoha fa de nisy vary amin'ny gony no meny fa teto nandeha tato président Marc Ravalomanana fa de tsy nitondra ninina ohatrohatran'izany ka le asan'le fitondram-panjakana anie tsy hitovy an'le asan'le olona tsotra tsy fananany zany ny fitondram-panjakana de misy an'le moyen rehetrarehetra eo an-tanany ny administration ny rafiny arabola ny resaka inona moa zany logistique eo an-tanany daholo zany fa ny olon-tsotra de le moyen personnelny no mba ahodikodiny hifampizara ihany amin'ny vahoaka rehetrarehetra de iny ray zany de nieritreritra zareo hoe aleo atao antilo satria ohatra ny lasa loatra ohatra ny mahazo olona loatra ohatra ny tian'olona le filoha Marc Ravalomanana manao déplacement de nampanaovina kely le interview kely zany le amin'ny hoe de tonga teto ny président Ravalomanana vao zany de sy raha zany de mampalahelo le vahoaka ampediny zareo le vahoaka amina resaka fanampiana nefa zao i Comoro raha le natao tsinitsinina deputé Alain tsy bazafy le neverina fa itsika no ampindrana ny Comoro ame 600 millions d'ariary eny Comoro am'izao fotoana zao hoe ho fanampiana zany ho an'ity fandalovany rivodoza Batsiray ity ho an'ny Madagasikara 600 millions d'ariary na 3 milliards de FMG nomeny Comoro firenena ohatran'izany ame 3 milliards dian'izay zany mba hoe lay endrika rehetrarehetra avy any amin'ny avisy havanana avy any amina endrika firenena avy any amina olon-tsotra reny no atambatambatra ahafahana manampy vahoaka fa ny antsasany manko vao mihetsika amin'ny président Marc Ravalomanana de hoe inona ny contrenan'io amina communication de marary andoha mihitsy ny kibony sasany zany mieritreritra an'izay fihetsiky ny président Marc Ravalomanana zay anao zavatra ary ho tiany olona ty président Marc Ravalomanana ty rehefa misy an'ilay déplacement ataony ary hitane zany io zao hitantsika tsara mihitsy solidarité Madagasikara ozy izy l'état comorien ozy izy apporte un soutien symbolique de 600 millions d'ariary au sinistré amin'ity Batsiray ity efa nitondra ny atokotiky Madagasikara tamin'ny fandalovany rivodozana de zao izy midina tsehatra indray satria atsimo atsinanana ny vomafy am'izao fotoana zao sy iny afaritra atsinanana nosy iny sy aty afaritra Tomasina Atsimo zany dia mandeha midina indray ny atokotiko Madagasikara ary le izy tsy zao hoe ny atokotiko Madagasikara rery le izy na ny firenena comoriana fa any amin'ny terrain koa ny PAM any amin'ny terrain koa ny Médecins Sans Frontières any amin'ny terrain koa ny Croix Rouge be da be reo miasany fa raha ankinina ny fitondram-panjakana rery le lafin-javatra tahaka zao de hotsika tsy zavatra azo antenainy fa ny zavatra miodina ihany miodina any satria any koa efa misy an'ilay kifetsifetsy kely any ambadika rehetrarehetra any ka na vary fologono ary nalefa za raha fa misy vary roa na telo na efatra gony tonga avany amin'ilay tena hoe sinistre zany rehetrarehetra zany tsy maintsy anaovana an'le hoe tahatsoloka ny rehetrarehetra satria io de hoe vahoaka no zava-dehibe deputé Alain Ratsimazafy manoloana nireny fanampiny Comore reny moa la malafaniry de tena anisany hoe mampetsy-po tokoa izy satria ilay filoham-pirenenantsika amin'izao fotoana zao no laza fa hanampy an'ny Comore ankehitriny zany de tokony atsary menatra ihany zany filoha zany satria tena aseho any zareo Comorianina mihitsy amin'izao fotoana zao fa tsy mila fanampiana avy aty Madagasikara izy fa izy ara no hanampy amin'ny Madagasikara tokony hanana ampo sala am'izany ny firenentsika amin'ny lafin'ny fampivoarana ny firenena indrindra ny amin'ny lafin'ny ara-teo-karena fa
am'izao fotoan'izao zany de tsapan'ny olona hoe resy tanteraka zany firenetsika zany a ary ao anatin'ny fietrehana ny loza dia aleony naseho mihitsy zay fanampian'zay mba hahatonga saina ny fitondram-panjakana hoe ny teniny tsy atao bengy ny mamerina azy ny tsy laitra ho izy ny fomba fitenitsika malagasy zany zavatra zany mahakasika ny lafin'ny fanampiana indray de amafisina foana ny hoe zava-dehibe ny fifanampiany ny tsirairay atao anatin'ny fisedrana ny olana ary tsy tokony ametrahana hosakana samihafa zany am'ireo olona tsara sitrapo zay te hanampy ny malagasy eto namana faniro zay tiako tsindrina kely tsy ny Filomary Karavalymanana ihany no ohatry ny ametrahany ty fitondrany ty olana fa eny fa na de izahay samy solom-bavam-bahoaka rehefa midina any am'ireny toerana reny na de atao anatin'ny circonscription anao aza dia mitory efa aveo ny fanadiadiana mahakasika ny hoe iza nidina teto inona netiny sisy niarany zany tamin'ny farany herinandro lasa teo raha nidina tany amin'ny commune Ambalavao nitondra an'izany atao hoe fanampiana teo amin'ny lafiny araboky zany tamin'ny SOG zay tao amin'izany commune Ambalavao zany ny apitsony iny ihany dia voantson'ireo mpitandro ny filaminana ny talehan'izany SOG zany ary nanaovana karazana fanadiadiana hoe fa inona ny nalehany teto inona aby ny zavatra nefa dia asa sosialy ary zara teo dia olom-bofity atao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimo ary ao anatin'le district n'Antananarivo Atsimondrano no nidinako nanaovako an'izay asa sosialy zay mahavarina moa le izy hoe satria ve solombavam-bahoaka avy aty amin'ny fanoherana dia anaovana karazana antso-zay samihafa ireo tompon'andraikitra ny toerana zay mety mifandray amiko fa eto zany de hoe sao de diso ihany zany fomba fijery zany eo amin'ny raharam-pirenena fa ilaina ny fametanana ary fotoana zany zao aoka tsy itadiavana na irika avokoa ny zavatra rehetra anakatsakanana ny mety ho tombontsoan'le vahoaka malagasy fa tokony hojeretsika na hoe oentinao aiza marina ty fireneny ty inona ny zavatra azo ifanoloran-tanana indrindra am'izao vanim-potoatsatro zao de mba tokony miara mifanometanana ao anatin'izay ho tombontsoany maro ka izy io manko le somary toetoetra n'le mpitondra mihitsiny zany no tsy mahay mametraka n'le hoe toeran'lay fitsinjarana andraikitra mihitsiny zany tena olana n'le fitondram-panjakana satria tsika de nahatsapatsara député Alain Ratsimazavy tamin'ireny Covid-19 reny de nikalabona tamin'ny fanampiana azo ny firenena malagasy reo solombavam-bahoaka IRD fatatsika tsara zany de le olana tamin'izany fotoanandrany de hoe araky ny toromarika ny filoham-pirenena nitondra an'izay fanomezana avy any amin'ny filoham-pirenena le zavatra nefa le fanomezana tsy avy any amin'ny filoham-pirenena ary le toromarika tsy voatery hoe avy any amin'ny filoham-pirenena fa mazava hoe nisy vola tany hoany amin'ny 600 700 800 millions de dollars azotsika ho fanatevenana zay vola anatiny zany ho fiatrehana le Covid-19 ary ny firenena rehetra teto ambony tany dia nanana an'izay hoe vola nampiasaina tamin'ny Covid-19 iny moa mbola hadefitra amin'izao fotoan'izao hoe nakaiza le vola lay nampiasaina tamin'ny Covid-19 ahoana ny fomba nandaninany reny ary reo fitaovana marobe zay nampiasaina tamin'ireny fotoanandro reny dia nakaiza reny fitaovana reny amin'izao fotoan'izao fa iverenantsika ny amin'le hadefitra hoe rehefa le mahita ianao am'le solombavam-bahoaka zay miaraka am'le fitondram-panjakana dia mitondra an'le gony samihafa mitety tsena mitety nisy atokantrano de hoe avy any amin'ny filoham-pirenena le izy anefa zany raha ohatra ka tsy azavaina amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy avy any amin'ny filoham-pirenena io fa volany malagasy io volanao vahoaka malagasy le anaterana an'lay fanomezana isam-baravarana io zay ianao no andohan'ny troso io ary ianao no nahazo an'io lelavolo io tamin'ny alalanao no nahazoana an'io lelavolo io dia raha tsy miresaka an'izany ny fanoherina sy onjam-peon'ny fanoherina tsy hafantatra an'izany ny vahoaka ary le izy de zao ohatrany hoe malalaka le hetsika raha vao le mpitondra fanjakana sy le mpanoa anazy manao fa raha ohatran'izay teneny député Alain Ratsimazavy zay le izy de efa azotsika hoe mauvaise foi zany ary tena resaka le développement le éducation mihitsy no tena finganina ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria io anie de zao hoe ny fantatry ny vahoaka
tsotra fotsiny azy ao anatin'ny fotoana makarary sy ny fotoana manahirana azy de hoe ahoana no azony mba mitady zay zavatra mba tokony isitrahany zany. Zay ny tadiavy vaoaka malagasy tsy mitady zavatra sarotra izy raha ohatra ka tena mahavita amin'ny fiainana ny mpitondra fanjakana ka misy zavatra omeny mpitondra fanjakana isan'andro tahaka ny zavatra nitsangatany io ihany na tany Chine vao nitranga ilay Covid-19 dia tsy nivoaka ny trano ny vahoaka tany Chine indrindrindra taty amin'ny tanàna hoe Wuhan satria naterina isambaravarana mihitsy ny fanampiana ary reo tany amin'ny université any Chine ara zay nianatra tany amin'izany université zany de isan'andro de mahazo vivre eo atokonam-baravarana. Itsika voaingana teo député Alain Mazava de nare tsara tamin'ny tatitry ny filakevitry ministra ngamba ray volana zay hoe aterina isa-tokantrano ny fanafody ho an'ireo fantatra zany fa pozitifa amin'ity Covid-19 ty. Le fanjakana moa zany de tsy mety meky troisième vague io ary le fanjakana koa tsy te hiditra tsony satria fantan'le erreur tamin'ny état d'urgence sanitaire de nataony vigilance sanitaire izy de hoe ho aterina isa-tokantrano fa hatramin'izao tsika mametraka fanontaniana député Alain Mazava efa mba nisy an'izany ve zay indrindra efa mba nisy an'izany ve sa nijanona ho soratra fotsiny iny tao anatin'ilay tatitry ny filakevitry ministra de ohatran'izany ny tadiavintsika hoe iny le député noeraoera tamin'iny gonim-bary iny tamin'iny vatsitsinjo iny tamin'iny paty presto iny na paty matsiro iny tamin'iny sardine iny na tamin'iny menaka iny na tamin'ireny savony reny hoe avy any filopireneny tsy avy any iny fa vola mivoaka malagasy iny ary amin'ny voaka malagasy iny fa zao raha tsy manazavitsika raha tsy miresaka tsika dia mandeha sens unique le izy député Alain Mazava de zany zao raha maheno zany fanazavana entinao zany amin'ny hoe vao miditra ny député atsika Madagasikara dia ohatrohatran'izany no fomba anaovana an'ilay olona zay misitraka an'le famezina toy isika hoe mauvaise foi zany misetrasetra ara-politika zany tsy fahaizana manao an'izay fitantanan-draharaha zany rehetrarehetra zany ary manasokajy ny amin'ny hoe ty solombamboaka azo raisina zavatra avy any aminy ty solombamboaka tsy azo raisina zavatra avy any nefa de samy solombamboaka voavidy tamina circonscription électorale anankiray daholo zany député Alain Mazava. Areo mihitsy la manafaniry no amafisiko hoe voatohitohina mihitsy ilay fahafahany tsirairay ary indrindra amin'ny tena mahavarina de hoe ny tena solombavambahoaka voafidy rato anatin'le circonscription zay mbola amafisiko eto amin'izao fotoan'izao fa tafahoatra loatra ny fomba nanatanterahana n'zany zavatra zany ary eto koa de mbola milaza hoe mbola maro ny commune na ireo sekoly zay mbola anaterako de hitako ao na iova ny fomba fiasa mpitandro filaminana manoloana an'izay na tsy fa tsy misy lalàna angamba eto Madagasikara tokony hanotohana an'izany hoe fitsidihan'ny solombavambahoaka ny amina faritra zany ary ny fanaovany asa sosialy any anatin'ireny faritra samy hafa ireny aoka tsy afangaro ny resaka politika sy ny lafiny ara-tsosialy zay atrehatsika amin'izao fotoana izao ilaina zay fampitambaovao zay satria misy tompona andraikitra an'izany eto amintsika zay anaovako an'izay antsoavy zay satria de zoako tanteraka amin'ny mahasolombavambahoaka no mitsidika ny atao anatin'ny circonscription ihany koa mazava ho azy na de solombavambahoaka Madagasikara raha dia manana zo koa manerana amin'ny Madagasikara ny jery sy hitety any faritra samy hafa amin'izay andraikitra tandrifia izay zay mahakasika an'iny député Alain Mazava fa iresaka kely tsika aloha amin'ity raharaha-pireneny ty satria fatatsika nahazo vahana zany tato anatin'ny 2.7 ora ny ady anatin'ireo olana ao anatin'le fitondram-panjakana amin'ny ankapobea zany raha miresaka gouvernement tsika zany dia ministra roa no voatontolona amina raharaha anaty ao anatin'izany resaka fitondram-panjakana zany ministry ny fitsarana sy ny ministry ny fitaterana de anisan'ny voatontolona taminatina raharaha zay fatatsika zany fa voatonona tao amin'izany misy Sri Lankais misy Rahambato misy Ramatoa zay voatontolona tao anatin'izany rehetrarehetra zany ino moa efa nambarantsika satria rehefa mandinika zavatra ohatrandreny député Alain Mazava dia mazava ho azy any amin'ny fitsarana de misy an'izay hoe rehefa mijery ato tantaratasina izy de mijereny ny endriny sy ny votoatiny ka ny tsika hoy sika de hoe tsika tsy hijery an'le votoatiny satria efa nanokatra n'lay fanadiadiana eo anivon'ny fitsarana de anjaran'ny fitsarana zany fa eo amin'ilay endriny fotsiny resahantsika hoe be loatra lay scandale ao anatin'lay fitantanana n'le fiainan'ny firenena ka na io
ety anivon'ny présidence na io ety anivon'ny gouvernementa ary fantatsika tsara na io eny anivon'ireo solomavimoaka de voaresaka ao anatin'zany zay miarady amin'ny fitondram-panjakana zany rehefa nandeha zany de tsika mazava tsara ny adevitsika sy ny fanadiaditsika ny amin'ny hoe ny lozikanyio zavatra mitsanga mahavoatontonona nireo tompona andraikitra ao anatin'ny gouvernementa roa reo tsotra fotsiny satria ny sokatra amin'ny fanadiadiana ao anatin'izay de zao hoe ny fahendrena dia ny mametra-pialana satria ny fanokafana fanadiadiana dia mamela an'lay lafim-pitsarana lehibe zany tsisy an'izay tsindry zay iray fahafaharoa de hoe tsy hafahana ihany ko mametraka am'ilay fanasokajiana fa mbola tompona ndraiky mpanjakana lay olona iray zay anaovana an'izay fanadiadiana zay ary fahatelo lehibe de hoe mba hafahana mivelatra tsara ao anatin'ny fangararana sy ahitana an'izay tena hoe lafin-javatra rehetra ny pitsipitso ny fanadiadiana zay de tsika de nijerijery misy teto ny amin'ny hoe ny lojikan'io adevitra io dia mametra-pialana ny ministry ny fitsarana ary raha mbola voatonona ao anatin'izany adevitra any ko ministry ny fitaterana tsika tsy mbola hiteny ny incompétence an'izany tao anatin'iny raharaha zay fantatsika tsara mihitsy ny hoe francia 3 iny zay samborendrika tansonerany vongo sy lay hélicoptera sy lay fahatapahany lalam-pirenena faharoa nandritra ny fandalovan'ny rivodoza ana fa mbola miresaka fotsiny tsika anatin'le voatontonona ny anarany dikan'izay tsy afaka misaraka an'le ministry ny fitsarana le ministry ny fitaterana zay voaresaka atao anatin'izany raharaha zany de ositsika hoe mba apazava satria zay ny principe any ivelany satria tsika moa tia mangala tahaka de mitian'lay raha tsy mbazava hoe jerevy ny ary ohatran'izao manko le fomba fiasan'le fitondram-panjakana hoe 48 heures tao arina n'lay fianiana an'le filoham-pirenena tonga de voatendry le premier ministre voatendry le gouvernementa de zay le nataon'le fitondram-panjakana ty tamin'ny taona 7 sy 4 arivo hoe valam-befapolo ora tao arina ny nandrena n'lay navitany fianiana n'lay filoham-pirenena de voatendry le premier ministre horesantsika io rehefa aveo le premier ministre moa tsy taiza fa efa teo ihany naverina zany reconduit tam'izay toeran'izay zany de tao arinan'izay 24 heures na 48 heures tao arina mifanendrenan'le premier ministre de voatendry le mpikambana ao anatin'ny gouvernement dikan'izay zany mba makatahaka an'le fomba fanao anivelan'le fitondram-panjakana na fantatsika aza fa mipatinina tsy tafavoaka de ray lay fitantanana an'le gouvernement sy le exécutif mihitsy am'izao fotoan'izao de hoy tsika hoe ny fahendrena sy ny lojika ny adevitra de mametra-pialana reo tompona andraikitra voatonona anara mba hahafahany fanadiadiana tena manana an'izay indépendance an'izay manana an'izay transparence an'izay ary tsisy anelongelona satria manjary mbola afaka mampiatra am'izay hoe tena fahefan'izay de zay zany ny zava-misy am'izao fotoan'izao nametra-pialana ny ministry ny fitsarana izy aloha atreto zany lay ministra anankiray voaresaka ao anatin'le raharaha ministry ny fitaterana de mbola sy nahita teny mbola sy nametra-pialana io hitantsika eo ny fizotra zany fa rehefa aveo indray tsika de pitialaina tsy mazava de hoe ahoana ary lay fomba fijoro le gouvernementa sy le fitondram-panjakana raha misy an'izay fametra-pialana zay hitantsika moa namana faniry fa tao arininy tamin'ny azomalasa teo moa zany raha araky ny loharanom-baovao fianivon'ny fiadidinan'ny repoblika dia nisy ny fametra-pialana nataon'ny ministry ny fitsarana imbiky Herlaza ny zavatra nahavariana nefa dia ny fanendrena vonjomaky avy hatrany ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy isana an'izany andraikitra ministry ny fitsarana sy tazona ny fitombo-kasehampanjakana izany ny zavatra tsara fantaritsika vahoaka malagasy sy indrindrindry tsika zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ity andron'io ty da ilay tsy fisiny le antsoina hoe séparation de pouvoir na ilay fisaraham-pahefana zay fantatsika tsara fa ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy am'izao fotoan'izao ny vadiny dia tompona andraikitra voalohany ao anivon'ny fitsarana ao anivon'ny CENI na zany ny sampana manokana misahana ny fifidianana ahoana moa ny tsy hipetrahan'ny fanontaniana manoloana an'izany hoe ny anankiray ministry ny fitsarana Ramatoa ary ranga de filohan'ny CENI am'izao fotoan'izao izany sary zany de fa ahitana sady ny fifangaroana amin'ny andraikitra zay tanana na dia
atao hoe olona samy hafa ry izy ireo fa nohony zay le hoe rom-pihavanana amatompona ndraikitra ambony azy ireo zay dia mahalasasaina ny fahanona sy ny fandrenesana an'izany. Ny fanontaniana mipetraka de hoe tena tsy misy intsony ve ny olona hitan'ity fitondrana ity ka tokony ho tendrena isahana ny andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena satria fantatsika tsara fa zany ministerany zay misahana ny arenakibony tany ohatra dia ny prime ministre no sahana an'izany tazona an'izany nandritra ny volana maromaro zay tsy mbola nahitana olona mandraky ty androany. Ankehitriny ihany koa dia mbola vonjomaika ihany koa nanendrena ny ministry ny asa sy ny lalàna sosialy isahana ny ministera any fitsarana zay anisany hoe mitana an'izany andra ny fitondrana fanjakana anankiray zany. Izany rehetrarehetra zany de mipetraka avokoa ny fanontaniana indrindrindrindra amin'izay le lafiny hoe fisaraha-pahefana eo amin'ny tompona andraikitra zany satria mahatsapy zay fa tsy tokony ho hita taratra ao anatin'izany fitondram-panjakana zany no hoe ny rangaha amin'ny tany andraikitra anankiray ambony amin'ny lafiny fitantanana ny lafim-pifidianana eto amintsika ary raha matoa de aty amin'ny lafiny fitsarana sy mitazona ny kase-panjakana zany amin'izao fotoana zao. Le fanamariana atao amin'izy angamba de hoe satria ve mpitsara ny ministre ny fonction publique zany zay nomena n'ilay ministerany fitsarana hanao ny intérim zany fa raha tiatsika resahana député Ratsy Mazavy de hoe atraiza zany ny tena crédibilité an'ilay gouvernement Tsay Christian raha ohatra ka ary efa nomantsika zay vontsangana le gouvernement 3 andro taoriny zay dia nametra-pialana ilay ministry ny arenakibony tany de natao mato prime ministre zany ny intérim izy misolo vonjomaika an'ilay ministera zany banginy zany fa izao ndray zany satria tany amin'ny volana aogositra hiditra septambra io gouvernement io dia embolana ateorina zany dia nisy ndray lay fametra-pialana lay ministry ny fitsarana zany lay mitahery ny fitombo-kase-panjakana dikan'izay de hoytsika hoe lay crédibilité an'le gouvernement sy le fiasan'le fitondram-panjakana satria tsy voasambany député Ratsy Mazavy no nisy mpiambana ao anatin'ny gouvernement na no esorina na nametra-pialana tao anatin'izany gouvernement zany fatatsika nge Andriamatoa Vonjy Andriamanga tamin'ny ministry ny énergie dia anisany nanana olona tao anatin'izany gouvernement zany fatatsika ny ministre zay nisahana ny fampiazam-pirenena teo aloha fatatsika ny ministre zay nisahana ny fahasalamana ihany koa zay nesorina tamin'ny toerana zay voalaza fa nanao tatitra na nytaraina teny anivony sehatra iraisam-pirenena ny amin'ny olana ara-pitaovana ny sedrainy zany ministère ny fahasalamana zany mikasika ny fiatrana ny covid-19 ary fatatsika fa mbola maro be reo tompona andraikitra tao anatin'izany gouvernement zany no nisaorana na de tsy nesorina azy teo amin'izany toerana zany na de tsy nametra-pialana ary de nisaorana satria to tsy naomby teo amin'izany fitantanana ny andraikin'izany de eto ndray zany mitranga amin'izao fotoana zao satria ny fanambon'ilay tompona andraikim-panjakana de hoe gouvernement d'action anao asa ity gouvernement ity de rehefa mahita zany tsika de hoe nanao asa tokoa le gouvernement fa tsy tany amin'le lalan'le tena nandrasan'le vahoaka sy le firenena azy ary mihitsika fa tsy any amin'le entente n'le filoham-pirenena lay asa nataony satria matotonga hoe poussé any amina démission le ministre ny fitsarana de nidikan'izay efa tsy azo anoarana lay tranga zay nahaberesaka azy ary faharoa manarakarak'izay na inona resahana de hoe ny fahabangan'ny toerana roa anatin'ilay gouvernement ny arenakibony tany zay mbola mahamoaka amin'izao fotoana zao tsy maîtriser satria lay prime ministre no ministre ny arenakibony tany fa fatatsika tsara député Ratsy Mazavy de hoe betsaka ny vato ary anisan'izany le vato le 925 grammes le vato sarobidy nivoaka tao anatin'izany ministère zany anisan'izany le volamena 770 kilao ary mbola nisy ny resahan'ilay ministry ny fitsarana ty ary hoe mbola misy any amina taonina anoany no kasaina hivoaka any Madagasikara sy raha mbato very le fatatsika tsara le conteneur tany Tomasina zany dikan'izany lay fahabangan'ny toerana tsy fisian'ilay ministra raikitra tompona andraikitra ao anatin'izany arenakibony tany zany olana lehibe zany satria à la fois le premier ministre sady premier ministre izy no lasa ministry ny arenakibony tany tsy ho voafehan'le fitantanana le raha raha-panjakana
itindray am'izao fotoana zao de hoe ny esorina na ny ala no terena moa zany le ministre ny fitsarana satria le fitondram-panjakana manko tsy manao an'izay manala na manao abrogation zay fa démission ny azy atosy ny ala ny azy le olona zay manana zay problème zay ka rehefa nanala le ny ala le ministre ny fitsarana dikan'zay banga koa zany le toerana le ministre eny amin'ny fitsarana zany zay tena ngeza be mihitsiny iakina n'le resaka bonne gouvernance iakina ny resaka état de droit ekina ny resaka tena hoe ady am'zany kolokolo zany raha itsara zany tsika na to hoe fanjakana tsara tatana de misy an'ireo principe zavatra be dabe reo resahanao anatin'zany indrindra le séparation de pouvoir ao anatin'zany bonne gouvernance zay ndresany député Alain Ratsimbazafy zany ahoana moa no apossible an'zany hoe lay ministre ny fonction publique zay ministre ny fitsarana nefa ny vadiny dia fluenceny tsy fantatsika hoe atram'ireo vina no anendry ministre ny fitsarana le fitondram-panjakana fa nireo Pierre raisitsika fotsiny député Alain Ratsimbazafy de hoe io izy eo efa tany volana septambra tany niala le ministre ny Arena Kibonitany nametrahana premier ministre itsika zao aty amin'ny volana février tsy mbola voatendry zay hosolony de hozy tsika hoe raha io lalanjotra io satria mbola hikaroka olona zany lay fitondram-panjakana le fitondram-panjakana no fantatsika fa tsy manana olona mihitsy tsy manana ekipa tsony izy very ekipa be da be fitondram-panjakana io na inona resahany zao fitondram-panjakana zao ary mbola resaka zany tsika rehefa aveo de zao tsy manana olona tsony izy ahafahana omena fatokisa ao anatin'le ary poste ngeza be ity ministre Mbikerlazy iny eny verina fa tena hoe anisany tena rempart ngeza be zay hanodina za ministère fitsarana zany kinanjo io zavatra nitranga de eto zany na ministre Mbikerlazy ary tsy ho tafaverina tsony ho sénateur satria sénateur nommé izy farany teo ary napetraka ho vice président ny sénat zay ilany avaratra efa nasola nga Eric Bessoum izy ary nga Eric Bessoum de lasa vice président dikan'izay zany sady tsy atany tsy aparafara fa miandry am'izay mety fisokafa mifanadidina fa mampimeo anatin'le raharaha de ty izy nanentsika indray am'le diaspora am'le resaka fitsarany raisam-pirenena na hanao arrestation andramatofan'ny soerinay zay lehibe any diaspora RMDM no tratra ny olana am'izao fotoana zao de somary eo amin'ny endrika politique zany tena fahafahambaraka sy enatra zany député Alain Ratsimbazafy marina mihitsy zay voalazanao zay namana faniry ary iny moa ny efa natsidiko teo am-piandohana teo hoe manahirana mijery ny rafim-panjakana misy am'izao fotoana zao ary hita mihitsy hoe ao anatin'ny fisavorotahana tanteraka ireo tompon'andraikitra samihafa ao anatin'izany gouvernemanta sy ny fiadidinany république zany hita mahariary am'izao fotoana zao fa vitsy ny olona na atao hoe tsy misy mihitsy ny olona zay mazoto hiditra ao anatin'izany gouvernement zany matoa amam-bolana maro sala am'izay tsika tsy mbola nahavita nanery tompon'andraikitra ambony toy ny ministre ny Arena Kibonitany ary araky ny lojika nyresahana manafaniry teo zany raha mbola miandry embolana ao aorianan'izao indray vao isy olona handimby an'izany ministre ny fitsarana zany de tsika rehetra nametraka ny fanontaniana hoe mety na hoaiza marina ny firenetsika satria zany tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izany hoe fitsarana zany na ministre ny fitsarana zany de tena misahana andraikitra lehibe amin'ny raharaham-pirenena rehefa voatanisany namana teo ny zavatra andrasana n'izany tompon'andraikitra izany ka ho antenaitsika moa hoe mba ao anatin'ny fotoana fohy de andray fanapahan-kevitra amin'ny filoham-pirenena satria sy ny prime ministre satria izy ireo moa zany no anisan'ny hoe tompon'andraikitra mandray an'izay fanapahan-kevitra fanendrena ho ministre izay de mba ho vaovà aingana ny olana samihafa eto amin'ny firenena mahakasika ny raharaham-pitsarana satria tsisy zay tsy mikaikaika ny olona ao anatin'izany raharaham-pitsarana zany ka raha mbola miampy ny hoe tsy misy tompon'andraikitra isahana tompon'andraikitra voalohany isahana sy andray an-tanana n'izany ministère zany de angamba de mbola ho sarotra sy hanahirana mahafilavitra noho zao ny ainan'ny olona zay manandraraha eny anivon'ireny fitsarana ireny dia zay ngambany namana faniry no azo ambara mahakasika an'iny raharaha ny ministre ny fitsarana iny moa zany zao tena mbola miantrika député Alain Ratsimbazafy ny hoe ino no fanapahan-kevitra ny raisiny lay mpanapahan-kevitra politika araka le fanambarana ataon'ny SMM syndicat mitsara eto Madagasikara zany ny hoe mandraisa fanapahan-kevitra
ny am'ireo tompon'andraikitra politika zany mazava ho azy zany a ny premier ministre lehibe ny gouvernement zany sy ny filoham-pirenena zany fa andrasantsika koa zany zao hoe raha miainga le fanadadiana inona nambarany fanadadiana raha ohatra voapirofo fa nisy marina le kolikoly teo amin'ny ministry fitsarana sy izay rehetra voasaringitra anatin'le izy de inona ny fanapahan-kevitra ho raisiny CSM na ny filakevitra ambony ny mpitsara satria raha izay manko le izy de zao mety nanafienatra na nanimba ny fomba fijeriny rehetra sy ny fahatokisany rehetra ny fitsarany eto Madagasikara le fomba nataon'le tompon'andraikitra voalohany teo anivon'ny ministera zany raha ohatra voapirofo ty raha ty veto moa mbola fanadidina manamarina am'izay fa ohatra ka voapirofo le izy fa nisy an'izany dia hiroso ny fanapahan-kevitra ny CSM de otsika hoe hitovy Andramatoa Fanirisoherinay ve Andramatoa Mbikerylaza satria ny olana zay nitranga teo Andramatoa Fanirisoherinay de napetona azy anko teo anivony zay mampitsara zay araky le hoe fomba fitondratena fomba fitantanana zao fomba fanaovana zao sinsisy ino moa de nisy adevitra politika atao ambadika zany rehetrarehetra zany fa ity ray ity io zany de ho hitatsika ny fihetsiky ny CSM ihany ko fa mbola ivory moa am'izao fa 20 volana febroary zao ny eo anivon'ny SMM de ho hitatsika ihany ko hoe inona mety conduite mpitsara manoloana n'izao trango zao ary hanaiky koa ve ny eo anivon'ny fitsarana ny amin'ny hoe tsy anana an'izay ministera tompon'andraikitra zay ministra tompon'andraikitra zay ao anatin'izao fiatrehana ny raharam-pirenena zao fa akoatran'izay de mba resahantsika ihany am'le hoe ity zavatra resahantsika ity de pitianay tsy mazavy ity zany tsy misy adevitra mihitsy nyty hoe de manao incitation à la haine tribal zareo na manao resaka fanasokajina resaka fiavinana tsy any am'izay ny zavatra tytsika resahany fa zao hoe tsy ty ministry ty rery nanao scandale atao anatin'ny gouvernement dikan'izay zany lay tsy fampitoviana leta lay fanasokajina amin'izay mety ho atatahorina ao anatin'ny gouvernement sy hoe reto manambava kokoa na reto manana-poa kokoa fa reto azo tazomina na inona zavatra mety tsy nentina ataony rehetra mba tsy mety any zay ao anatina fitantanana ndraharahatra zao de zay le zavatra vaovao manomboka rentsika io de pitianay raha tsy mazavy am'izao fotoana zao hoe fa maninona tsy mametraka olana mihitsy ny sasany amin'ny hoe nisy an'le tranga raha ohatra ka voatontonona tam'izay satria ny fanadadiana ny manamalika na manamarina na tsy manamarina ny hoe nanao sa tsy nanao ny ministry ny fitsarana Mbikerylaza fanadadiana zany no manamarina na tsy an'izany fa zao fotsiny amin'ny hoe fa maninona no aingana loatra no fanosehana zany faritra metrapelana rehefa misy trangan-javatra tahatahaky zao de hitatsika zany tamin'ny ministry ny fahasalamana ministry ny fanabeazam-pirenena hitatsika zany tamin'ny alalan'ny ministry ny arenakibony tany zao hita zao ndray amin'ny alalan'ny ministry ny fitsarana zany tsy feherovana ny amin'ny zavatra hoe mety nisy casserole tany ambadika tany nataon'lay mpitondra na le membre ny gouvernement fa tsika fotsiny tehiteny hoe misy mpitompona mpanjakana ao anatin'io gouvernement io efa créé scandale ary efa betsaka no milaza am'izay hoe tena fahasorenina am'lay conduite na le fomba fiteny sy le fomba fanao an'le mpitarika lay ampitiavana ao anatin'ny gouvernement fa zao tsisy fandraisana andraikitra manoloana an'izany le premier ministre sy le filoham-pirenena tazapotsiny manoloana an'izany mba ataontsika hoe matahotra ve eo anatreha amin'ny fandraisana andraikitra manoloana an'izany de eo ihany ny ahitantsika nitaratra amin'izy ny hoe misy am'lay crédibilité an'lay fitondram-panjakana ety am'le filoham-pirenena sy le prime ministre mihitsiny refesin'lay mpikambana ao anatin'le gouvernement ao anatin'izay zavatra ka tsy mampitovy lanjo zay na amin'ny fomba fitantanana satria fatatsika mazava ho azy nge de hoe ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement nge de sur proposition premier ministre makany amin'ny filohan'ny république ka tsy afaka zany le premier ministre hiteny na ikitika na anosika n'lay ampikamana ao anatin'ny gouvernement hoe tsy nety ny zavatra nataonao ary hatramin'izao mbola adefitra ny zavatra nataony zany sy ny vadiny kanefa dia mbola mitsotsotra mangingina izy indray ary miezaka mamelesona isan-kerinandro eo amin'ny tontolony aina manjery amin'ny fiainany firenena amin'ny akabeany izytsika hoe mba mahagaga ihany zany fihetsika zany mahagaga sy mahatalanjona ihany zany fa tsika aloha rehefa mijery deputé tsy mazavy de tsika Saodia eto zany tsika
efa hitantsika reo le gouvernemanta miteny am'teny tsy fantatra ministre miady amin'ny vice ministre ny sasany incompétent tsy mipotra amina zavatra ngezabe ny sasa moa zany a de tsy afaka mandray fanapahan-kevitra satria mbola tsy eo tsara le organigramme zany zava-misy eo anatin'ilay gouvernemanta akoatrany hoe tsy fisina ligne de crédit ahafahan'izy ireo tena manao an'izay asan'izay io zany le gouvernemanta zay tsisy nininona tenaina na le vahaolana PPN telo andro raha hoan'ny sasa tsisy vahaolana tsony am'izao fotoana zao le ministre mivarotra sy mifantsifana dikan'izay tsisy nininona antenaina am'le gouvernemanta fa zao ny adevitsika député Alain Ratsimazava de hoe sao de le prime ministre mihitsy arany efa olana ao anatin'izao raharaha zao ary raha mijery tokoa tsika de zao rehefa jerevantsika anie le mandat lay fotoana mipetrahana teo tsy kotitsika ny teteza mita fa jerevantsika député Alain Ratsimazava nanomboka taty amin'ny 2024 de zao le prime ministre no nanana mandat bebe koa no lay filoham-pirenena tam'ty fotoam-piasana n'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina ty satria le premier ministre nefa tamin'ny volana jona 2018 no nitatana teo Andriamatoa Rajoelina taty amin'ny volana janvier 2024 no nitondra teo amin'ny fitondrana dikan'izay raha raisina nanana mandat lavalava kokoa le premier ministre dikan'izay nahafantatra izy bebe kokoa mihoatra n'Andriamatoa filohan'ny république lay fitantanana n'le gouvernement de raha raisitsika hoe impiry niova ary le gouvernement impiry nanova ny repikambana anatin'ny gouvernement le premier ministre ary impiry ary nitrangana scandale atao anatin'izany gouvernement zany ary aiza ho aiza ny statistique ara-toe-karenina n'ilay malagasy sy lay Madagasikara am'izao fotoana zao de ozytsika hoe fiasco le résultat n'le premier ministre de inona ny tsy asa ino le filohan'ny république ikitika sy anaitra le premier ministre fa naokitiana tahaka ninona isan'andro ary anaovana retouche anaovana mini remaniement ny membre gouvernement atomboka hatrany amin'ny ministère fiarovam-pirenena hatrany amin'ny seg hatrany amin'ny sécurité publique any amin'ny MAE aty amin'ny intérieur sy ny sisa mandra-patonga aty amin'ny secrétariat d'état zay miadidiny resaka trano firenena sy ny tanàna vaovao de ozy tsika hoe tsy anovana ininona mihitsy zany fa sao de le prime ministre ary lesika lehibe azao fitondram-panjakana zao akoatra n'lay exécutif zay tarihana Andriamatoa filoham-pirenena zay tsy mahafehany raha-pirenena zay hitatsika io satria tena tsy mahafe mato député miady samy député tsy vao mety rezy le filohan'ny république tsy ny vondrona misy azy mato ny ministre miady amina député mato ny député miady amin'ny gouverneur mato ny député miady amin'ny SGN ministère mahavita manao raombava sy sisa mifanenjana amin'ny FBS sy mifanenjana amina radio sy ny amin'ny télé de ozytsika hoe tsy mety rizeny le ao anatin'ilay vondrony le filoham-pirenena tsony ny olona ndrehetrarehetra de lasa mahazovahana le ady atrano amina endrika nasionaly fa le fampandrosoana le firenena tsy mahazovahana tsony de hitantsika io potika tanteraka le firenena député Alain Ratsimazava marina mihitsy zay voalazana izao namana faniry satria dia miseho sesilany tokoa ny olana samihafa ao anivon'ny rafi-pitantanana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ary zay le fahatarany eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra zay de hovitindafo ho an'ity firenentsika ity satria raha tokony efa tany aloha an'izao zavatra iainantsika zao no tokony handraisana fanapahan-kevitra ohatra manoloana ny fanendrena olona anankiray dia io fitavozavozana fandraisana fanapahan-kevitra io de anisany mampikatso ihany koa ny asa fampandrosoana ao anatin'izany firenena zany tsy azo lavina mihitsy ny zavatra nambaranao teo namana faniry am'ireo le olana samihafa amin'ny tsy fankazahoana anaty an'ireo mpanohana ny fitondrana am'izao fotoana zao satria efa tena miariary ohatra ny vaiakandrana ozytsika ny fahitana n'ireny fifamaliana isatsokajiny reny indrindrindra anatin'ny tambazotra serasera efa tsy mahalala menatra tsony reo tompona andraikitra samihafa maneho an'izay olana sy fifamaliana zay ary scandale lava no hitantsika eto amin'ny tany sy ny firenena reo tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena de ahitantsika atao hoe fanamariana ny anatin'ny tambazotra serasera ilo isan-kerinandro ary tokony andray lesona ny filohan'ny république sy ny prime ministre na indrindrindrindra ny filohan'ny république mba hijery akaiky an'ireo mpiara-miasa aminy mba hahafahany mandrindra an'izao raha ohatra ka te ho tonga ny amin'ny arrivé izy fa rehefa tsy mandray an'izay fanapahan-kevitra zay izy de ho iaho hoe sarotra ny inona ny ahatongava ny izao
mitantana ny firenentsika zao a any amin'ny fahataperany manda satria misy fiatraikany lehibe ny anivon'ny fiarahamonina ny anivon'ny vahoaka eny a izao trangan-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao ary tsy fahombiazana ny betsaka hita mety ezy ianao amin'ny toerana hoe matony vahoaka nametraka fitokisana ao amina mpitondra anankiray de mba miandrandry sy fiovana makany amin'ny tsara ny farim-piainany fa amin'izao fotoana zao dia tebiteby lava ny ainan'ny vahoaka malagasy ary fikorotanana maro samihafa ho an'ny anivon'ny mpitantana no hitantaratra ity zany tsy eo anivon'ny mpikambana amin'ny gouvernemanta ihany namana faniry fa de hitatsika fa manomboka voakitika ihany koa zany zao ny ao andapa amin'izao fotoana zao amin'ny fikorotanana samihafa zay marina fa vie privé kanefa na izanona trany de miteraka olana amin'ny lafi-pitantanana firenena zany ka io moa zany a anjaranay ety anivon'ny mpanohatra ny manahitaitra hoe anareo tompona andraikitra mifanandrify amin'izany zavatra rehetra zay resahanay zany fa ny firenentsika kosa dia tsy avelantsika ho hitrosina amin'ny tany sanatria ny vava fa samy sary-piaro amin'izany firenena malagasy zany a tsika rehetra ny tantara ny fomba fanaovana politika manko no azavaintsika amin'reto fitondram-panjakana reto deputé Alain Ratsibazava satria novisy loatra le amateurisme politika koa zany tena mitsavivy de tena manahirana le fitondrana mazava be ny ambaran'ny lalam-pandroena satria ny lalam-pandroena nanomboka taty amin'ny republika fahatelo tapany voalohany tondran'ny président Xavier Albert de hoe zay filoham-pirenena zay lany de tsy mitantana antoko politika ka raha nanangana ny UNDD zany président Xavier Albert rehefa izy no filoham-pirenena de mazava ho azy paix à son âme ny ministre Rakotovahiny le filohan zany antoko zany raha ohatra zany tonga teo amin'ny fitondrana ny président Deratsiraka lalam-pandroena mametraka azy fa tsy afaka izy miandraikitra an'izay asan'ny antoko zay dia nanana secrétaire national ny antoko dia Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo zay no mifehan'ny antoko tao ary rehefa tonga teo amin'ny fitondrana ny président Marc Ravalomanana raha namorona ny antoko tiako Madagasikara izy zany hoe tiako arivo taty amin'ny fitantanana commune Antananarivo Renivohitra rehefa mivadika io tiako Madagasikara ho an'ny antoko politika de tsy afaka ny tantana an'izany antoko zany izy de fatatsika tsara nisy an'Andriamatoa Rarina Ivandrena Toandro nisy an'ny Topoklara Zoary Miatso nisy an'Andriamatoa Yvon Randrena Sandratsoniony zay nitarika amin'izany antoko politika zany natao ho filoha national ny antoko rehefa tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Hery Rajaonary Mampianina lalam-pandroena nametraka azy hitantana lay firenena fa zao nanana ny antokony izy de ny hery vaovao Madagasikara fa nametraka filoha national izy tamin'ny alalany Andriamatoa Rivo Rakotovao mitantana an'izany antoko zany de zao zany zavatra hitatsika amin'izao fotoana zao ametrahantsika fanontaniana fa iza moa zany le premier secrétaire national an'le TGV fa iza moa zany le président national an'le TGV ary raha mialo anatin'le TGV tsika makaty an'le vondrontsika le vondrona maroloha le hiromaro le isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na le ary madaty eo aloha zay efa mivadika hiromaro aty amin'ny fanoana de apetratsika amin'ny fanontaniana lasa biby maroloha le izy mety hiteny zareo hoe ka Antananarivo ane misy an'le secrétaire national le gouverneur Fianaratsoa misy an'le secrétaire national le SG ministère teo aloha mety hiteny hoe Thomasina gne misy secrétaire national lay vice-présidente ny assemblée nationale Majunga misy an'le secrétaire national vice-présidente ny Majunga amin'ny assemblée nationale Dego misy an'lay vice-présidente ny assemblée nationale lay secrétaire national amsargé ny Dego Itoliary misy an'le ministre amin'izao fotoana zao fa biby maro lalana ary zany lesiko zao fitondrany zao fa raha ohatra ka nanana organisation mazava zao fitondrany zao ka nisy premier secrétaire national nisy président national hitantana an'io antoko io député Alain Ratsimbazava de tsy mipoka ny ady eo amin'ny député sy ny gouverneur tsy mipoka ny ady eo amina député sy ny SG ministre tsy mipoka ny ady eo amina député sy amin'ny député tsy mipoka ny ady eo amina ministre sy ny directeur na communication eny présidence tsy mipoka ny ady eo amin'ny ministre sy ministre na eo ministre sy vice ministre tsy mipoka zany ady zany satria inona ny antony voalamina lay tompona andraikitra le antoko voalamina lay tompona andraikitra lay vondrony zany fa tsisy mpandamina le izy deputé Alain Ratsimbazava de sepotra le filoham-pirenena
de le filoham-pirenena manangana cercle etsy manangana karazana sadao cabinet kely samihafa fa zao tsy ahafaha mamaha le olana ara-politika le izy satria tellement be loatra le problème olana ara-politika olana ara-économique olana ara-social olana ara-pinoana be da be zany le lavaka am'izao fotoana zao zay tsy maintsy ho tsetsemana de eo ny fanontaniana apetratsika le izy hoe manana secrétaire national voalohany ve le antoko TGV manana flou national ve le antoko TGV ary manana mpitatana iray mazava ve la eo anivo le Hermara ary reto fikambanana satellite be da be reto zay mialokaloka ao ambadiky lay filoham-pirenena de vao maika koa reo tsy ahafahana mampandroso an'le izy satria reny indraindray lasa mibaiko an'le antoko politika fikambanana kely ery no ibaiko antoko politika inivony district sy inivony faritra le fikambanana mihitsy manana envergure nationale fa fotsiny hoe chargé de mission an'lay filoham-pirenena eo anivony présidence de lasa manana fibotsonina angeza be eo anatria lay tompon'andraikitry ny antoko enivony district sy ny faritra zany rehetrarehetra zany manimba ny fitantanana an'lay antoko ary mitarika olona ety anivony firenena fikambanana kely ery lasa mibaiko solombavam-boaka satria olona amin'ny présidence zany ngeny zava-misy am'izao fotoana zao hoe am'ty fitondram-panjakana ity pratika politika tsy mbola niainana ary tsy tena hoe politiquement correct mihitsy le izy fa tena amin'ny fomba hafa mihitsiny de lasa simba le fomba fanaovana politika député Alain-Ratsibazava de zay ny tenentsika io moa raha tokantranony tsy de raha itsika loatra fa te antany fotsiny tsika hoe mahay politika ve reto olo reto fa raha fijeritsika azy de novice amateur tsy nianatra tsy nandalina ary tsy niaina n'le fomba fanaovana politika any ka misy impact amin'ny raharam-pirenena le izy député Alain-Ratsibazava io araky nefa nambaradao namana faniry de va zay le hoe tsy faiza mitantana ary tsy faiza mifehany am'sehatra ny ara-politika ihany mihitsy ny zavatra mahatonga an'izao olana samy hafa eo anivondry zareo zao araky nefa nambaranao teo iny raha tokantrano iny rehefa tsy mezaka mamahan zany olana zany izy de vao maika iariary ihany reo olana samy hafa amin'ny lafin'ny fitantanana ny raharam-pirenena eo moa zany de tiana ihany ny misarika anysaitsika hoe raha izao sary ny fikorontanana misy eo amin'ny lafim-pitantanana ny raharam-pirenena zao dia mahakely finoana ny hoe ahatongava antsika amin'izay lafin'ny fampandrosoana zay ary io mariantsika foana ilaina ny fivondronana ao anatina hoe famahana olana ny amin'ny hoe sehatra ny fampandrosoana ny firenena zany fa raha izy ao amin'ny tokantranony ao aza misy afotofotobeny ihany ahoana moa ny ahatongavany zay atao hoe asa fampandrosoana ety fotony satria de am'izao fotoana zao de hita taratra mihitsy zany hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny fitantanana raharam-panjakana eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy mirindro eny atenatenany eny efa be ny kady samy hafa ary nresahany namana faniry teo hoe raha tokony roapolo lasaka ny fanampiana tokony ho tonga ny amina faritra anankiray efa tsy zay tsony ny tonga any satria maninona mandeha daholo ny vokatry ny fikorontanana misy eo amin'ny lafim-pitantanana samy hafa dia lasa mitady ny tompontsoany manokana ny sasany ka hany ka le vahoaka madinika no iaran'izay tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaiza mandrindra indrindra amin'ny tsy fidivikevitra ara-politika ao anatiny zany fitantanana ny raharam-pirenena zany ka izany rehetra zany matoa voaboasana eto anatin'ity fandarana miara-manosy ity de mba hahafahany zareo makatsao-kevitra hoe inona ary ny lalana tokony ho ale satria efa mananontanina ao anatin'ny faharavana ihany zao fitondrany zao raha nitantaratra ety ivelany mandeha am'izay izy io nitantaratra satria tsy ny ety ivelany itsony ny atao hoe manao ny atonjavatra samy hafa mampizongozona fa ny ao anatiny mihitsy ny efa tena manomboka miseho ny ady an-trano ary miseho any amin'ny faharavana zany fitantanana ny firenena zany eto moa zany tsika de mba manaitsa ihany zany satria nahazatra ny fomba fiainan'ny firenena hatramin'izay député Alain-Ratsibazava de hoe misy an'ireo moralisateur zany mpaome moral zany fikambanana samy hafa olobe samy hafa misy fiarahamon'ny pirenena nisan'izany nge sefafita amin'ny fotoan'andro fa iny moa zany nisy mpiamana atao anatin'ny sefafia lasa finoana androm-panjakana de efa iny efa hitatsika ireny zavatra nataony teto efa tsy andrenesapeo tsony izy fa ny ambadimbadika any fa ny ambadimbadika any
tokony misy zany karazan'olo ohatran'izany zany hoe hanaitra n'izao zava-misy zao ay zareo intellectuel malagasy am'izao fotoan'izao ay zareo lehibe mpiangonana rehetrarehetra zay olo lehibe ara-panahy eto any firenena satria tena potika tanteraka lay firenena ary mandeha any am'tsizy mihitsiny lay lalan'le firenena de itsika moa rehefa mahita an'izao de nosy tsika mandeha any amin'ny lalany tena fianjerany le fitondram-panjakana ary izy ihany no manjeran'ny tenany izy ihany mamatotra tsikelikely ny tenany amin'ny tady ary izy ihany no mitondra tsikelikely ny tenany any anatin'le antsana ampianjera azy de tsika zany de miteny fotsiny hoe tsy maintsy tokony isy olombelona marobe mitsangana hitady resaka fikaonandoam-pirenena andaminina n'izao raharaha izao na conférence nationale na concertation nationale fa raha izao zava-misy indrindra na io fotsiny azy andriny amin'ny endriny resaka séparation de pouvoir hoe ministry ny fitsarana sady ministry ny fonction publique no vadiny no filohan'seny de ozy tsika hoe na izany fotsiny azy na ny principe fotsiny azy hitondrana am'le endriky le fanjakana oriny sy lay refonte total an'le liste pifidianina sy lay tena hoe crédibilité an'zay mety ho fifidianano karakaray de ozy tsika mampanabe ny any zany rehetrarehetra any satria ny toerana de ahafahana manome fibaikona amina lafin-javatra maro eto Madagasikara de zay ny etsotsika zany hoe reo moralisateur reo fiarahamonim-pirenena reo fikambanana samihafa ny acteur politique ny intellectuel gasy ny mpitarika fiangonana rehetrarehetra ny mpitarika ara-drazana rehetrarehetra aiza ianareo am'izao zava-mahazo ny firenena izao fotoana zao tokony anatanterahana zany concertation nationale zany fikaonandoam-pirenena zany ahafahana mikaroka vahaolana fa raha ny zava-misy de efa milavilefina le fitondrana efa tsy tafavoaka le fitondrana ary efa iainany le vahoaka iainany le korotana anatin'le fitondrana satria vokatr' zay korotana anatin'le fitondrana tsisy mandamina na izy samy izy zay ara dia milasa misy fiantraikany le izy ety amin'ny fiainany vahoaka satria samy manao zay tiany ataony rehetrarehetra dia tsy misy vokatra tonga any anatin'le isam-baravarana sy lay vilany le vahoaka malagasy. Ny tiako hitondrana fanamarena kely ihany koa ngamba namana faniry fanampon'izay ianao moa ny resaka kely resaka refonte ny liste électorale teo amin'ny melabelarana nataonao teo de io ohatra ny asiako fanamarena kely satria ny teto fokotany maromaro ary tao anatin'izay ny nahitana zany manoloana ny hoe inona marina le tian'ny fitondram-panjakana na ny seny marimarina kokoa am'izao fotoan'izao ny mahakasika an'ity resaka lisy mpifidianana ity ho tanterahana satria fantatsika fa tokony hiditra amin'ny refonte tsika na le hoe tena fanaovana fandrafetana liste électorale vaovao zay ananatsika zany lisy mpifidianana vaovao mihitsy mba elana am'ireny lefa hoe doublan zay nampimenimenina teo aloha sy ny triplan sy sisy reny kanefa raha ny zavatra hita zany any amin'ny fokotany sasany de hoe tsy mbola tonga eny amin'izy ireo akory raha ny fitaovana anatanterahana an'izany lisy mpifidianana zany faharoa ny any amin'ny fokotany sasany ray de toa révision tsotra no ataony zany hoe fampidirana fotsiny any an'ireo tanora zay feno 12 taona ka tsy mbola tao anatin'ny lisy mpifidianana teo aloha de na ihany koa zany fanesorana ireo maty sy ny findramonina zay koa zany hita taratra ny amina fokotany fa misy ihany koa reo fokotany zay rehefa tonga ny toerana reo vahoaka zany manadiady mahakasika an'izay fanamarinana ny anarany ao anaty lisy mpifidianana zay androany moa tsika de fa 14 ny volana febroary raha ny lalàna no maromana kokoa raha le révision no resahana de ny fa 15 ny volana febroary no fepitoana farany tokony hitsidian'ny vahoaka namarinana an'izay anaran'izay rapitso indrisany efa efa tamin'ny herinandro zany lisy mpifidianana zany ho an'ny fokotany sasany de efa lasa niakatra any amin'ny seny anisan'ny zany ty fokotany anankiray ty zay azotsika marinina fokotany akeny eny commune Tanjombato district Antananarivo Atsimondrano rehefa tonga tany ny olona de efa tsy ato aminay tsony liste efa lasa any amin'ny seny kanefa mbola tsy tonga akory le fepitoana fa 15 ny volana febroary ary mbola miampy moa zany teny zany hoe any amin'ny volana avril ianareo no miverina inona ny tena tiatsika ahatongavana amin'izany fa tsy mazava amin'ny vahoaka malagasy itsony lay tiany seny zany na ny fitondram-panjakana atao mahakasika an'ity resaka lisy mpifidianana ity ka noho zany de mangataka zay ny hoe mba hitondrana fanazavana amin'ny vahoaka mahakasika an'izay lisy mpifidianana zay révision ve ny atao sa
refonte tanteraka an'izay le sy-pifidianan'izay satria eo no mifangaro amin'ny vahoaka zany am'izao fotoana izao ny 2022 zany de tokony refonte total député Alain Ratsimbazafy ary tokony amoaka décret ny fitondram-panjakana hanao an'izay refonte total zay satria lalàna no miresaka an'izay tsy azo sokafany io raha ohatra ka tsy misy an'izay didim-panjakana zay ary misy ihany ko ireo pitsopitso ny samihafa zany ahafahana miatrika an'izay ka zavatra telo lehibe ny everina fa tsy maintsy atao anatin'le refonte total de zao fa nesorana an'ireo doublan zay ao anatin'io lisy-pifidianana vakirao ko faharoa de zao hoe fampidirana an'ireo tsy tafiditra atao anatin'ny lisy-pifidianana hatramin'izay ary fahatelo de hoe fampidirana an'ireo zay nahazo taona ka afaka hiatrika an'izay adidy ara-pifidianan'izay zay le tokony atao anatin'izay refonte zay de io zany le andrasantsika ary marina ny teny député Alain Ratsimbazafy zay hoe révision ve ty ataonareo ty sa refonte satria raha jerevantsika manko lay fomba fiady am'izao fotoana zao dia ininy le fitondram-panjakana mihitsy ny tsy andehanana le refonte total zay koa nefa de mila lela vola ny atrehany am'izay satria manomboka any amin'ny fokotany mandeha any amin'ny commune district sy ny any amin'ny faritra no tsy maintsy andehanana zany lalany fanisana zany sy fitaizamana tanteraka ireo endriky le lisy-pifidianana sy fanadiovana azy tahaka an'izay hoe tsy hiverimberenany teo aloha zay de io mila arahany vahoaka maso tsara fa na izany nato zany tsy mila mandrimandry manana retinitsika mbola misy hatramy rapitso ny ahafahana manamarina n'le lisitra aloha zany de mandehana any amin'ny fokotany jerevo satria na tiana na sy tiana na hoela na hoaingana na de eo ary zay hoe mandeha any amin'ny lalan'ny faharavany zao fitondram-panjakana zao am'izay zavatra ataony izy menakavy eo anatin'izay ihany de tsy maintsy miomana amin'ny fifidianana antsika na hoela na hoaingana satria de antoko politika sy vondrona politika ary firenena republikana Madagasikara tsy maintsy hiarika fifidianana dikan'izay miomana am'izay ny olo-pirenena rehetra am'izao fotoana izao marina zay voalazanao zay namana faniry atsika moa efa ao anatiny mamaraparana ny fotoana koa am'izao fotoana zao ny ty moa naraisana antso tamin'ny maraina teo mahakasika ny resaka tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Mahajanga any de tena velo taraina tokoa ny mponina zany any amin'ny faritra Mahajanga iny am'izao fotoana zao zay nampitondra teny any tenanay am'izao fotoana zao mba hoe ilazana an'izay anambarana an'izay atao anatin'ity fandarana miara-manonjy ty anaovana antsoavo any mpitandro ny filaminana satria rehefa arivariva manomboka eo amin'ny 8 amin'ny 9 alina eo zany de raha sendra tratrariva ianao ka mandeha amin'ireny elakelan-trano reny dia mandeha mihitsy ny torabato amin'ny alalan'ny pilotra zany raha ny loharanom-baovao voaray ahitana zany fa tena misy mihitsy ny herisetra goavana any amin'iny faritra iny ary fantatsika nefa ny fa any Mahajanga zany de amin'ny hariva ny olona matetika no tena mivoaka satria amin'iny mba mangatsiatsika ny andro zany oharina amin'ny atoandro de nefa raha manomboka eo amin'ny 8 sy 9 alina eo zany no mandeha mody ianao de fa toy zany ny herisetra mitranga any amin'ireny toerana samihafa reny ka anaovana antsoavo zany ho an'ireo mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra Mahajanga sy ny manodidina fa dia velo taraina mponina amin'izay lafiny fandrobahana sy fanendahana sy torabatso ny sisa any amin'iny faritry izay amaraparana asika député Alain Ratsimbazafy ho atsika mpijery mpiaino marobe am'izao fotoana izao de mba amey an'ity sary mahafinaritra izay sy député Alain miaraka namana technicienne ny fitsidiana zay andehanan'ny président Marc Ravalomanana sy ny mpanaradia zany de mbola any foana reny zava-bita ny filoha Marc Ravalomanana reny ary mbola tsara impeka tsara ary mahafinaritra mahita azy de ity sary anankiray ity ao anatin'ny sekonda vitsy no ho alefanay de amarana zay sy député Alain Ratsimbazafy rehefa aveo RN 25 izy ity zany RN 25 zany iny Ambohimaso mahazo ny Voparara rano mafanatsimo ifanadina tonga hatrany rondro any zany de mba jerevantsika ny akanto sy ny atsara ny lalana zay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tao anatin'ilay apany 209 kilometatra vita nandritra ny feptaona nitondrany zany aorinan'izay de amarina ny fandarana zay mirala
hitantsika amin'ireny moa zany fa dia lalana vita tamin'ny fotoana zay nitondrany Filomary Karavalomanana ny naseho atsika teo a lalana zay mirefy any amin'ny 120 kilometatra any a fantatsika fa talohan'ny 7 zany nahavitany reny fotodrafitrasy reny efa manodidina ny 12 taona 13 taona aty aorintsika mbola mahita ny atsarany lalana zay tsara ny manamarika fa ny fotodrafitrasa tamin'izany fotoana zany natsangany zany anapetraka zany mpitondra tamin'izany fotoana zany tamin'ny fitantanany Filomary Karavalomanana dia tena zay le tena hoe manaraka kalitao ary vitan'ny mpitondra indrindra ny Filomary Karavalomanana ny mamerina ny asa zany hoe asainy averin'ilay orinasa zay nahazo ny tolotrasa tamin'izany fotoana zany ny asa raha toka tsy mifanaraka sy tsy mifanaraka amin'izay lafiny hoe kalitao tadiavina amin'ny fanatanterahana ny asa eto koa moa dia tsara ny mampatsiahy antsika fa ny lalana eo amin'ny Saint-Michel zany hoe ny amorona nosy iny a ny eo amin'ny Saint-Michel io dia anisan'ny lalana zay natao hoe modely teto Antananarivo mihitsy tamin'ny andron'ny Filomary Karavalomanana dia hitantsika amin'izao fotoana izao fa tsy mbola nisy asa fanamboarana natao tamin'izany ampahandalana zany fa mbola mipetraka tsara araka ny tokony izy ary voaja tsara ileo fikorinan'ny rano sy ny sisa izany dia vokatry ny kalitao ny asa zay nitanterahany orinasa zay nanatanteraka nireny asa reny ary indrindrindrindra ny atao hoe mahasarym-piaro an'izany Filomary Karavalomanana zany ny fanatanterahana asa zay tsy maintsy manaraka ny norma ozytsika na ny manaraka ny kalitao zay mifanandrify amin'izay asa tokony ho tanterahana izay somary efa lasa moa ny fotoanantsika namana faniry fa dia mametraka ny veloma finaritra ho atsika rehetra zay nanjotsy tapaka ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity dia mametraka ny veloma finaritra ho atsika rehetra tomboky lahy sy tomboky vavy ia dia hanaovana kokoa sady isaorana ry zareo an'lareny eo ansaintanina any tena misy mpanaraka atsika any a député Alain Ratsimazafy dia sady kokoa ianareo no anaovana ny mandram-piona mahafinaritra be ny fiarahantsika miasa satria dia anisan'ny mpanaraka tsy mahavoy ny miara-manonja MBS Radio Matin ohatra zany koa ny mpanaraka atsika any misy frontiera zay eo nelanelan'ny Frantsa sy Suisse ao dia misy tena ray aman-dreny tsy mifakafoy atsika mihitsy ao misy an'ilay paky boko mandeha amin'iny lala Méditerranée maro be iny dia misy olona any namantsika malagasy rehefa mahazo toerana dia mihaino miara-manonja mba hahazo ny vaovao dia mandefa kokoa amintsika isaorana dia neto toerana tena variana mihitsy hatramin'ny omaly misy an'ilay tanàna manko any Anjorobe any Tanety be anaty volo lalany zany sady tanàna zany dia misy mpakafy atsika any satria mihaino amin'ny alalan'ny connexion moa zareo zany dia rehefa mare anty izy dia hanovantsika kokoa zany dia indrindra ny etsy Akazobe fiaonana etsy Akazobe moa zany misy an'izay commune zay dia hanaovana kokoa atsika rehetra rehefa tadidila izy dia alefa tsikelikely ohatran'izay fa dia isorona tsika rehetra naiza misy atsika manome fotoana ho an'ny rapitsondray dia solombamboaka fa adevitra hafa indray no hoentintsika ho fakafakaina sy ho resahana atao anatin'ny fandarana ary dia inontsika fa hiara-dalana amin'ny solombamboaka Alain Ratsimazafy indray tsika amin'ny herinan'io toy izao dia samy tahin'Andriamanitra tompo lahy sy tompo vavy makasitraka ihany koa amin'ireo teknisiana izay miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo